Zoma 4 aprily alakamisy 4 aprily taona 2024 miaraba tonkolahy miaraba tompoko vavy ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahanao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity alakamisy 4 aprily 2024 ity isaoran'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka mihaony sika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ka dia ataotsika zava-dehibe tokoa izany fisaorana an'ilay nahary izany isika raha teo ao anatin'ny herinandro masina amin'izao fotoana izao, fotoana izay fandinihan-tena amin'ny lafiny maro mihitsy ary izany herinandro masina izany dia tsy ataotsika mandalo fotsiny fa ataotsika ihany koa filazana ny marina, tsy misy mivilivily satria ny fahafantarana ny marina no ahafahana manitsy ny tsy mety ary ahafahana ihany koa mametraka izay tokony homendrika eto amin'ny firenena amin'ny lafiny maro mihitsy ahafahana mandroso ihany koa. Zay no hoe la tompolasy tompo vavy fa ny namana fanira zava-manantany dia eto izy mitondra mpamakavakana ihany koa ary mbola eo ny mpisehatra hafa hiaraka amintsika amin'ny fotoana izay mampety azy ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada fa tsy aza tonoana ihany koa ireo nangataka fiarabana manokana satria dia nisy ny mandefa hoe mba harabao zay mba hatenenao zay satria tena manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada akoatran'ireny efa nitonontonona teto ireny dia tsy adonona zany ianareo any amin'ny faritry alatsinainy bakaro izay tonga fitenenana adiny amin'ny hoe manaraka akaiky ny miara-manonja MBS Radio Mada izany dia iny faritra Andramasina rehetrarehetra iny ihany koa dia tolorana an'izay arahaba manokana izay maro ny zavatra mitranga any amin'iny faritra atsinanana iny zany any amin'ny faritra Andramasina raha ampitaina amin'ny eto Antananarivo zany eo amin'ny tetezana Ambatofotsy eo dia any mandeha mizotra Metsinanana any dia tonga hatrany alatsinainy bakaro Andramasina ihany koa ay misy tanàna anankiray ihany koa antsoina hoe Ambato fahavalo any koa zany dia be dia be ny manaraka ny MBS Radio Mada amin'ny alalan'ny miara-manonja ary nambaran'izy ireo dia ny hoe mba hampitao any ty afatra ty inona le afatra ny afatra dia ny hoe manantena izahay ary mino fa izany président Marc Ravalomanana an'izany dia avy ny fotoana mba verenany eo amin'ny fitondrana satria tsy manana vahaolana, tsy mahita vahaolana afa-tsy ny fiverenany ny président Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana izahay. Zay le afatra zay dia hoy isika malagasy hoe le mitelikafatra mahabe inona moa mahabe kibo ka tafita zay ny afatra avy any aminareo avy any alatsinainy bakaro sy avy any amin'iny faritra Andramasina iny ihany koa zany ka dia izay ny amin'iny ho anareo moa zany any amin'ny faritra hafa dia arabaina ihany koa ny any ivelany manerana an'izao tontolo zao dia tondrana an'izay arahaba izay. Namana faniry Razafy Manantany miarabanao eto amin'ny fandarana hiaraka eto ao anatin'ny adiny roa sasany mahery anoany ny fandarantsika moa dia fenofeno ihany satria eo ny resaka Clémence, eo ny resaka grevy be tsy hifankahitany any Sri Lanka ho resahantsika io satria tena mila arahana akaiky le izy ary eo ihany koa iresakitsika momba ny hoe ahoana ity hoe faritra masan'ny Madagasikara misy mandroba ity ny arena ao aminy raha vao miresaka hoe faritra masan'ny Madagasikara tsy le hoe 505 kilometatra morontsiraka tsy zay fa iny aloha eo iny fa ny atao hoe faritra masan'ny Madagasikara dia 100 kilometatra manodidina ny Madagasikara ny faritra masan'ny Madagasikara dia atsika misy lalàna iraisam-pirenena mantsy fean'izany zany mahatonga an'ireny le hoe Îles Éparses dia tafiditra ao anatin'ny faritra masan'ny Madagasikara misy lalàna iraisam-pirenena mamaritra an'izany fa tsy tenitenenina fotsiny ireny ka mahatonga antsika ny miteny hoe anay anie io Îles Éparses io ary efa
manaiky an'izany ny any amin'ny firenena mikambana sy ny ety amin'ny rafitra regionaly aty Afrika SADC sy ny maro isan-karazany zany ka lay faritra Madagasikara faritra masy Madagasikara misy mandroba efa mandritra ny fotoana maro ary any ambadibadika any tsy fantarako hoe inona fanarahana tany ambadibadika tany fa de eo fakafakitsika eto arakarak'izay atsotsika hoe zavatra fantatra sy tamin'ny alalan'ireny fivoriana iraisam-pirenena ireny tamin'ny alalana fifanarahana teo amin'ny Madagasikara sy firenena anankiray le bilateral moa filazan'ireny dia horesahantsika eto ny momba an'izay mba hafantarantsika hoe aive ohatran'izany ilay izy zay ny hoe la tonkolasy tonkovavy fa dia miaraba ny namana Faniry Dahoary Faniry iny ary de misaotra betsaka anao Rina napiditra an'izay vaovao zay mahakasika indrindra ny inona moa zany sy ny tsara ho fantatra sy ny hitondrantsika nyty fandarany ity am'ty androany dia sady mamerina ihany koa ny fiarabananao sy ny namana teknisiantsika zay miasa marobe ny kokoa morina tsy hoarantsika amin'ny rahalahy mihitsy io kokoa io ary izay hoe tsy araka zay dia ny fahamaroany reo lina sy mpanaraka ny fandarana zay hoentintsika zany fa anoboako azy aloha zany Rina sady anovako arahaba ho an'ny mpijery marobe zay lavitra any dia ny vaovao zany zay miely 20 minitra izay fa dia tantely amam-bahona amin'ny fiainana nodimandro zany io maraina io raha ny vaovao voaraintsika ny mpanotra anankiray zay malaza be eny amin'ny faritra Ivato eny de Jessica zany mbola tovovavy izy io zay anisany mpanotra zay diso fantatry ny rehetra am'izay fanomeza pasoavana zay izy anko anisany mpilalao sarimihetsika mpanao rugby ary efa betsaka ireo olona zay narary zany ary nitsabony Jessica tao anatiny zay amampolo taonany maro izay miezaka ny andefa ny saritsika rehefa aveo fa mbola mandamina azy namana teknisiana fa akoatran'izay Rina everisika aloha zany fa dia mitondra ny teny fampinonana ho an'ny fianakaviantsika satria zava-dehibe no ahafahana mifakahery zany ao anatin'izay hoe fotoana mangidy misaraka tany izay zay fandaozana ranabavy fandaozana renim-pianakaviana fandaozana zanaka izany dia mitondra ny teny fampinonana ho isika zay hitantsika amin'ny sary moa zany Jessica mpanotra eny Ivato zany zay mahakasika izay fa dia hiverintsika amin'ny adevitra Rina resaka Clémence satria hatramin'ny omaly ariva dia nambarany Clémence atao amin'ny tambajotra sosialy izay misy ny compteny zany fa dia nampanatsona teny anivon'ny gendarmerie Pyrénées izy ary dia nampahafantarina fa dia hiakatra eny anivon'ny fitsarana am'ty maraina ity de ny fiantsona moa zany de efa niparitaka teny anivon'ny tambajotra sosialy tamin'ny sabotsy teo izy no nitsamborona teny Akorondrano ary nentina teny amin'ny sampana fanadidina Eloka Bevava teny fiadanana zay sampan'ny gendarmerie Pyrénées moa zany rehefa nanovana fanadidina teny izy ora vitsivitsy dia napodina zany tany amin'ny fitora alina tany hoany ary ny fitandronany filaminana no nanatitra azy teny atrano zany neverina fa angingina ny raharaha satria raha ny fanazavany lay kolonely teny amin'ny faritra Analakely teny de hoe tsy nisamborona izy fa noentina mba hoenona mikasika ny intention zay nanao ny famorim-bahoaka vesatra roa moa zany no ny ampangana azy de ny hoe fanakorotana sy fihetsiketsehana tsy nazona alalana kanefa tsy nijanona teo anivon'ny gendarmerie zany ity raharaha ity fa de nampanatsona izy am'ty androany ity efa eny amin'ny fitsarana rehefa niainga avy teny fiavidanana i Clémence de efa eny amin'ny fitsarana am'izao fotoana izao ary ny maraina teo rehefa tonga teny fiadanana izy zay tena ponctuel tsara mihitsy tamin'ny ora de anisy ny valandresaka foy ny fanaovan'ny Clémence tamin'ny mpanao gazety dia nosotomina tamin'ny fahitalavitra tsy miankina amin'ny rahavavy moa zay afanio kevitry Clémence rahantsika izao zany
mialohany nidira ny tao amin'ny sampana mpanadiady eloka be vava de ny fiadanana ary mialohany nitondrana azy teny amin'ny fitsarana teny Anosy izany de arahantsika vetivety moa zay faneho-kevitra nataony Clémence izay. Le fampetsoana aloha raha atao anatin'le convocation aloha tsisy hoe inona le tena motif fa sady hoe atsoina fotsiny ianao mankaty de aveo de makany amin'ny tribunal de fihevirako azy aloha mbola tsy haiko zay ao satria ny avocat zao rehefa aveo no tena ahita le zavatra misy fa de hoe fihevirako azy oa de mety le toyan'le tamin'ny sabotsy zany hoe ilay lohabe-panjanana de ilay lazaina fa hoe nanapolokana filaminam-bahoaka sy famorina olona tsy nazonina lalana zay andala fihevirako azy oa satria tsy aoenonareo ihany hoe Clémence Imbaly zao raha ny publication nataonao tamin'ny Facebook no voantsotra an'izao inona ny mety andikanao an'izay hoe Imbaly ampetsoina zay andikako an'le hoe Imbaly toriana foana de nakatra fitsarana foana de voalohany aloha isorako foana ny fitsarana satria hitan'ny fitsarana zany aloha fa tsy mitombona ny fanenjehana matoa mbola manolonanareo ankehitriny tao anatin'izay zay ny androany aloha hitatsika eo fa ny tenenina hoe matoa zany misy reny a de zaka zany le démocratie satria zany raha za manokana za kely fahamarinana foana ny joroka ary fahitsiko ihany ary zany fahitsiko zany nareo mpanao gazety voalohany a netiko teny hatreny tambajotratserasera sy teny fitsarana ihany koa raha ny ilaina ary tondrako porofo zany rehetrarehetra zany fa tsy misy mihitsy eo fanendrikendrehana na fanaovana zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary aveo koa hoe matoa ny fitsarana mbola namonjitra foana hatramin'izay zany a dia mazava loatra fa tsy mitombona daholo ny fanenjehana ary tao anatin'ireny fitoriana ireny efa nisy hatramin'ny fitakiana ny fanesorana ny tena mpitso-mpanolontsaina nefa ny hatreto aloha mbola mpanolontsaina ny tanàna dia zany rehetrarehetra zany hitan'ny fitsarana fa tsy misy mitombona avokoa matoa tena mpitongentiny amin'ny androany a hitatsika hoe zay mety fanapahan'ny fitsarana satria fitsarana moa zany mirafitra mamoaka ny didy fa na izany tsy zany za matoky ny amin'ny zavatra nataoko fa za sady tsy nandika amin'ny lalàna no nanaja ihany koa amin'izany lalàna zany fa tsika koa nefa ny natiana na tsy tiana Madagasikara tantandalàna Madagasikara mandala amin'izany fahalalahana amin'ny teny liberté d'expression ny droit de manifester fahalalahana manao fihetsiketsehana izy ilay ministra anankiray zay ahoa hoe droit absolu ny fidinana an-dalambe rehefa misy ny zavatra tena tsy zaka de ataoko angambany fa andeha atao hoe nanaraka n'izany teny zany ve asa hoe nanaraka n'izany ohatra izany rehefa misy zavatra hita fa tsy rariny kosa satria rahantsika malala nefa raha ho an'ny tanàn'Antananarivo manokana dia misy ilay hoe volan'ny knapp 111 milliards ariary izay hatreto aloha mbola tsy hita zay tena marina sy ny tena izy momba an'izany zavatra tsy rariny zany raha fiheverako azy ary voakasika ao anatin'izany koa Antananarivo a de tsy maintsy mijoro a miaro an'ireo mpandolatsakemika eo anivon'ny knapp izay menomenina miaro any koa an'izany commune urbaine Antananarivo izany satria ny fitrosana de mazava loatra tsy maintsy mandalo eo amin'ny mpanolontsana ny tanàna de tsy maintsy mijoro ny amin'izany fiarovana ny commune sy fiarovana an'izany tonina Antananarivo zany tsy nanao fa tsy zay taorian'ireo zavatra niatra taminao tamin'ny sabotsy ireny voaza ve zany zay liberté d'expression misy anao tsika hoe mipetraka isika angamba ny tsika mpanao gazety a isika mpakirakira tambajotratserasera no afaka amaly an'izay fanontaniana izay hoe raha ny zavatra tamin'ny sabotsy tokoa hoe dia voaja izany fahalalana manehevitra izany raha ny rahanareo nahita teo mantsy a tamin'ireny sary ireny dia nosamborina tamin'ny fomba feno herisetra ny tenako nefa dia hitanareo izao hoe vehivavy tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka kanefany a dia nosamborina ary ambiana olona maromaro no misambotra zay zany le zavatra nisy tamin'ireny a nytiako tenenina ao anatin'izay dia hoe manaja an'izany démocratie zany ny tenako a mandala an'izany ary zay no antony natonga ny tenako a miaraka tamin'ireo olona izay maniry kosa ny any hevitra fa misy zavatra tsy zaka rehefa ny tanàna Antananarivo a dia nefa ny areny ny zavatra ny trano mampalahelo le izy tena mampahomena raha ohatra ka atao hoe
izao fitondrana izao mantsy no isan'ny tena tompoteny fantatra ho tena mpandala n'izany démocratie zany, nametraka n'izany kianjan'ny démocratie zany, nametraka n'izany fahalalahana miteny zany, nametraka n'izany ataontsika hoe liberté d'expression zany ho ambony indrindra ao anatin'ny tolona izay nentina rehefa amin'ny fireneny ty atao hoe tsy adinitsika naovinana oviny zany telo ambin'ny folo taona lasa zany fa rehefa ankehitriny dia zao nefa ny mahazo an'izay olona miteny ary tsy safidiana ntsony le izy na vehivavy na lehilahy fa nizaniza zany mba miteny dia atao amin'izao daholo ary tsy pihako tsara fa raha ny amiko manokana dia ny au niveau commune no ananako olana natonga lany teny fa tsy hoe fitondram-panjakana ka tiako tenenina zany hoe naiza zany rafitra mety tenenanao zany eto dia tsy mahazo miteny mihitsy ianao satria efa zay zany le ny raha tsika nahita ireny tsy asiko resaka be tsony fa tsika rehetra mijery sy nahita no mamakafaka ao anatiny. Merci. Kasitraka le ino no fanio-kevitry Clémence zany a de maraina teo moa izy a nanoratra tamin'ny compte FBN zany zao nambarany Clémence zany ao anatin'izay fanio-kevin'izay. Clémence raha ny rina no anarako 27 taona aho, toanao koa manambady ary mananjanaka roa, toanao koa aho tiako ny ankonako saingy ny safidy aho ny olom-boafidy ho mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo, hiaro ny mponina Antananarivo hitondra ny teniny ary hanara-maso ny fitantanana ny tanànantsika. Fe amin'ny alohan'izany dia efa nanaiky antsitrapo maimaimpona ny tarika ny taksi Antananarivo aho ary nolaniny maronisa tamin'izany andraikitra izany. Za resy lahatra fa nanao ny asako atsakany sy andavany aho ary lehibe indrindra amin'izany ny andraikitra izany ny fiarovana. Noho ny fijorokana efa dia inimbalo androany aho no hiakatra fitsarana, famoronana dossier, placement sous contrôle judiciaire, fisamborana ny ainako sy ny sedraiko avokoa izany. Mijoratra any anefa aho satria raha ny vitsy anisa toanay no angina na ampanginina izy itsony no hiteny. Isaorako ianareo manoanay ary izao fanohanareo izao na inona vokatry ny androany dia tsarovy fa fanohanana ny famarinana izay tena efa mitady hanjavina ao anatin'ny voambolantsika. Miraisa ina fa ny marina tsy mba maty matoky ny fanohananareo hatrany. Clémence iny no afatra zay nentin'ny anambavintsika Clémence zany tao anatin'ny pejany ny compte Facebook moa zany ny vaovao dia efa eny anosy zany hoe niainga teny fiadanana ny fiarakodia mitandro ny filaminana zay nitondra azy fa narahan'ireo pomba sy ireo mpakasitraka azy moa mpanohana ihany koa na ny taksi na ny olom-pirenena mpitarika fikambanana zo hitantsika izao ohatra dia mpitarika fikambanana ny natura zany zao ry zao zo hitantsika izao ny mpikatrika ao anatin'ny taksi zay fikambanana zay misy an'ny Clémence tarihan'ny Clémence hitantsika amin'ny sary. Efa ena toerana ihany koa ireo solombavambahoaka ny antokotika Madagasikara sy ireo mpanolotsaina, ny solombavambahoaka Mambrabendrina zay mandalo eny alohan'ny atongavany eto amintsika eto Rina Rabe Mananjary satria izy niaraka amintsika ao anatin'ny fandarina zao maraina zao dia mbola eny anosy ny député Mambrabendrina zany hifanotrona ny Clémence ary hifankahery ny député Fetra, ny député Todsoa, ny député Rambosalama dia anisany hoeny antoerana ihany koa maromaro ireo solombavambahoaka antsika zany hifanotrona any Clémence, ny mpanolotsaina ny tanàna, ny mpiatroka atika Madagasikara, ny mpiatroka ny RMDM, ireo mpitolona rehetrarehetra zany dia anome hery any Clémence zany. Ny ny mpisolovava moa zany sakitendray solombavambahoaka fa ny mpisolovava dia anana ny mpisolovava ny Clémence zany amin'izao hoe fitondrana ny raharaha eo anivo ny fitsarana izao ary dia misy cause ombonany zao raharaha izao zay ny mahatonga antsika menakavy mifanotrona ny Clémence tsy raharahana taksi itsony tsy raharahana Antananarivo itsony fa raharaham-bahoaka zao satria ny fomba fanehoan-kevitra ary ovakitsika mihitsy ato anatin'izay andininy fahasivy sy ny andininy fafolo izay rina ato anatin'ny lalam-panorenana no vohitsakitsaka ao anatin'izao satria ambara ny andininy fahasivy lalam-panorenana hoe ny olona rehetra dia mananjoa amin'ny fahalalana ary tsy azo samborina na tanana amponja tsy amin'antony. Dia azavaiko le izy amin'ny teny frantsay vakiko le am'le hoe toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire zany.
iny fisamborana ny Clémence iny a de arrestation arbitraire iny aloha zany lalam-panorenana no miresaka azy a andiny fasivony resantsika zany zany hoe samborona zay tsy amin'ny antony arrestation arbitraire iny zany de ho hitantsika eo satria miakatra eo anivon'ny fitsarana ny raha de hoe ho tonga am'zany a détention arbitraire zany ve na hoe famonjana tsy amin'ny antony satria ambara mazava tsara ao anatin'ny fahalalana ihany ko andin'ny fafolo ny lalam-pandrena de hoe ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hiditra amina fikambanana nanorina fikambanana ny fahalalana hivory malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy hiatoana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zon'ny hafa noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka sy ny fahamendrehan'ny firenena amin'ny filaminan'ny fanjakana tena ao anatin'ny fahalalana zay feno fahamendrehana ny faneho-kevitra zay nentin'ny Clémence sy ireo mpiaradia aminy ary tsy mbola tonga tany amin'le toerana zay ny fampiresahany izy ireo sy le fikambanana zay nanao valandresaka ao ny mpanao gazety tamin'ny alarby mialohan'ilay hetsika sabotsy laka misy marimarina kokoa ny valandresaka ao ny mpanao gazety les libertés d'opinion et d'expression de communication de presse d'association de réunion de circulation de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limités que par le respect de la liberté et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État. Zany rehetrarehetra zany de verina fa misy fahalalana voaja tao anatin'iny. Ny fanjakana dia mametraka mandrakariva ny amin'ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany zay. Ary efa nataon'ny fanjakana foana zany misy an'le hoe ato mena lalana dia arova ny fanjakana ny fomba fanehoan'ireny hevitra zany hoe ny sécurisation reny faneho-kevitra sy reny fidinana an-dalambe reny fa misy nefa de sakana ny fanjakana zany na de tsy tokony ho atahorana aza satria tsy voatery anoitohina foana zany filaminam-bahoaka zany ny fomba fanehoana hevitra rehefa ampilaminana zany resantsika zany. De ambaran'ny article zany na ny andiny faraka ambin'ny folo ihany ko satria akoatra ny mpanao hevitra rina de misy vondron'olona ihany ko sy vahoaka mila anjay vavao sy fahazom-bavao zany. Andiny faraka ambin'ny folo amin'ny lalam-pandrenona miresaka zany amin'ny hoe mananjoa alala vaovao ny tsiraray. Tout individu a droit à l'information. Tsy misy faneriterena mialoha azo ampiarina fahampahalalam-bavao amin'ny endriny rehetra akoatr'ireo zay mamoa fady na mety hanohitoina ny filaminam-bahoaka. Mazava tsara zany. Tsisy endrika fanompana, tsisy endrika fiantsiana ao anatin'izany fahampahalalam-bavao zany. Dikan'izay na le vahoaka koa ary zay mba tsara ahafantatra ny endriky ny fampiasana ny fahalalana sy ny zo fototra mba mendrika azo an'izany vaovao zany hoe atray zany fampiasana ny fanjakana ny voasoratra ny lalam-pandroena ny fahalalana ny liberté sy ny zo fototra na ny droit fa rehefa sakana loatran'izao ny zo sy ny fahalalana rehetra de le vaovao ho tonga any amin'ny olom-pirenena mihitsy no voasakana ao anatin'ny tony adevitra tony kanefa 2005 2009 miala tsy indrindra 2011 2012 2018 indrindra ary ny talohany 2018 zay nangatahany fitondrana élection présidentielle anticipée ary nanetsehana ny armadasy ny MLE sy ireo etsika samihafa na ny 29 mars antarihany colonel Nilson tamin'izany fotoanandro zany tetsy Ambohidatrovo zay sénateur izy tamin'ny fotoanandro dia nampiasa am'izao droit sy liberté voalaza ny lalam-pandrenana zao avokoa. De io mipetraka amin'ny fanontaniana hoe rehefa iza sy rehefa amin'ny endriny ahoana no tsy azo ampiasaina ny droit sy ny liberté na de nambara n'lay tompona andraikitry ny gouvernement tamin'izao fotoana zao zay mpanao gazety tamin'ny fotoanandro fa droit absolu zany. Inona dikany hoe droit absolu? Tena hoe zo ara-dalàna mihitsy ny tsy azo anobinana. Absolu. Ary ny olom-pirenena no manana an'izany fampiasana zany zay no namakitsika
am'izao a lalam-pandroenina izao. Ny andiny fafito miresaka tsara am'izay droit absolu resahanao zay riny. Ny zon'ny isambatan'olona sy ny fahalalana fototra de iantoa ny lalam-pandroenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasaina azy. Zava-bengy zany, les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi. Ny antoan'ity lalam-pandroenan'ity zany, ka raha ohatra nisy fanehoan-kevitra, nisy fiantsoana olona zay mahatsapa ny tsirariny, tsy ara-dalàna eo amin'ny sehatrasa misy azy, satria tsy ny taxi irery ihany zay misy fitantanana miangatra ataon'ny commune urbaine Antananarivo ohatra, fa eo ihany koa ireo mpandola latsakemboka amin'ny CNAPS zay ny robaina ny volan'ny CNAPS, ary nahodina nalefa tato amin'ny CEA manana ny zony koa izy ireo mba hahafantatra hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna nampiasaina amin'ny volanay. Sy ny mbola nambarany taxi ny amin'ny hoe nangalarin'ny taxi moto ny asanay, sy ireo olom-pirenena zay nambarany be ny tanàna ny aminy hoe zao ny fomba hitantanako nyty tanàna Antananarivo ity rehefa tonga eo na faky io na izy park io na resaka fitaterana io, kanefa tsy zay ny zava-misy am'izao fotoana izao. De fa atsony reny olo reny ve no mampatsiahy be ny tanàna ny hoe zao ne zavatra nambaranao tamin'ny fotoanandro e. Fa fahatsony reny olo reny ve no mamerina andohany manao rappel à l'ordre ny aminy hoe zao no tokony hitantanana nyty fitaterana ity satria mandoa patente ara-dalàna zay ary mampidi-bola ny commune zay na amin'ny alalan'ny licence sy ny mutation sy ny rehetrarehetra. Noho izany hajao amin'ny asanay zay fa tsy ny asa voatongo omaly no menavahana zay ametraka ny fifananana tsy ara-dalàna concurrence déloyale eo anivon'izany asa fitaterana zay. De fahadsoana ve zany? De matetika amin'ny fanjakana rehefa miresaka ny amin'ny hoe satria tsy nahazo alalana, fa rehefa mangataka alalana koa ny mpaneho hevitra de zao tsy meno ny fitondrana alalana amin'ny alalan'ny préfecture. Na anaovana ping-pong eo mody mami alalana ny commune fa zao tsy azonareo ampiasaina io, fa zao misy ordre public io antanio aloha ny anivon'ny préfecture, de izy ny préfecture tsy nomena alalana nareo. De laloviny eo le fomba fanehoan-kevitra. De nefa mazava tsara verenako indray lalam-pandroenana rina. Andriny fa dimy eo anatin'izany lalam-pandroenana zany dia ohatrohatran'izao voasoratra zao. Ary ty no iaingainy rehetra. Ny vahoaka zay hipoiran'ny fahefana rehetra no maso mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny solotenany, lany amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivatana na tsy mivatana. Fa Clémence ve inona? Olom-boafidy ane Clémence nandraisan'ny rehetra anjara mivatana tamin'ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo. Zao nambarany article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect. Any vahoaka tompoko ny fahefana fa tsy any mpitondra izay manao ny dérive dictatoriale ao anatin'ny régime dictatoriale am'izao fotoana izao. Satria izany mihitsy ny zavatra andikana ny zava-misy am'izao fotoana izao. Régime dictatoriale, fitondrana jadona, manao dérive miopefy de lalaovana ny karazan-dalàna akoatriny le hoe fampiasana ny herim-pamoretana mba hahafahana miaro ny tompontsoa mitondra fanjakana. Izany zao zava-misy zao. Izay ny antony mahatonga ny rehetra mijoro ny amin'ny hoe misy zavatra tsy ara-dalàna, tsy ara-dralina miantra ny Clémence rariny irina. De zay no joroan'ny olom-pirenena rehetra eny Anosy. Raha ny vaovao azontsika irina de fa maro ireo olona tongeny am'izao fotoana zao. Tous derrière Clémence. Tous derrière Clémence satria everina fa tokony encouragena ny fahasahin'ny olona mijoro tahaka izao mba tsy ho raraka tany le ezaka sy tolona ho atao, satria ambaratsika fa ity fanjakany ity dia mahalala tsara ny lanjany zany fomba fanehoan-kevitra sy zo fototra izany, satria indronaka fanjakana tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe ny fitondrana Rajoelina 2009 tsisy élection tsisy niny, ary zay mbola tenentsika foana hoe coup d'état 2009
satria ny préparation teo Ambojahitovo tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana ny ainga aloha tany Mahamasina kianjan'ny tafo nandeha tato Ambojahitovo fitokanana ny kianjan'ny démocratie nidina teto amin'ny 13 mai mipoaka amin'ny 26 janvier nandeha 7 février nandeha ny fanapoahana fitaovam-piadiana tsy lavitra akory nisy amin'ny palais d'état iavoloha coup d'état no dikan'izany na inona fanazavana mikasika ny décision nyraisin'ny président Marc Ravalomanana ny 17 mars vokatra rehetrarehetra ireo zay ny confectionné nanaovany zao fitondran zao construction politique niaraka tamina force sy niaraka tamina olombelona na etsika tam'izany de coup d'état ny dikan'izany satria fanjakana voafidy ara-dalàna ny fanjakana taty amin'ny 2007 ka coup d'état ny anaran'izany satria tsy mbola tapitra le mandat ka coup d'état ny anaran'izany satria na etsika le vahoaka sy le miaramila ahafahana manao prise de pouvoir illégal zany resahantsika izao ania fa mbola zay ihany fidinana an-dalambe zay ihany nakan'le fanjakana 2018 na ahafahana nanery ny ACC nakafanapahakevitra nandrava ny gouvernemanta ka nametraka ny gouvernemanta na premier ministre Katsay ou premier ministre de consensus ary nanaovana élection présidentielle anticipée donc tsy mbola nazy fanjakana zany élu démocratiquement ity fanjakana ity ary nalany ary izy teo de mbola lany tamin'ny doublon zay nge le tabatabaitsika tenentsika ny aminy hoe aza mianakendry amin'ny lesina ho an'ny démocratie ianareo fa tsy ianareo ny tompony ary tsy nyaina sy nanaja izany ianareo de mampiasa ny fomba rehetra izy ahafaha mitazona le fanjakana satria le goût de pouvoir homme de pouvoir fa tsy homme d'état no misy am'izao fotoana zao le tsirom-pahefana sy le tsirom-boninahitra satria efa tonga eo amin'le seza miraikitra lakôly le fitondrana am'izao fotoana zao zay ny amoaza nay mandrakariva isaitsika olo-pirenena averiko tsara olo-pirenena ko iaho fa tsy vahoaka satria raha vahoaka de eritrereto mifanjakana foana fa manaiky zay tiany anaovana azy ary azony ampitahorina azy ny atao am'izay tiany hitondrana azy le vahoaka malagasy ka rehefa mitoetra ao anatin'le hoe maha olo-pirenena itsika citoyen de tompona andraikitra tsika ny dikan'izay fa tsy olona hoentana misangana lafinjavatra ohatran'izany fa tsika vahoaka mahatonga ny firenena sy ireo olo-pirenena rehetra mihetsika any amin'ny tandrify azy any tahaka ny tiresanina manarina aty any Sri Lanka grève générale am'izao fotoana zao ary mijoro ny vahoaka tsy manaiky itsony ny fomba fitatana mitondra fanjakana miakatra izay tsy izy mividim-piainana bankropitra ny fitondram-panjakana tsy mahalokarama tsy maharoany andamin'ity rehetra zay ilany ireo mpiasa sy ny mpiasa-panjakana potika tanteraka ny fiarikarena mitotongana ny vola ropi any Sri Lanka am'izao fotoana zao ary efa nanao démission collective ny gouvernement fa mbola tsy ampy izany fahantrana tena miopapana ary milahatra amin'ny registre i Sri Lanka am'izao fotoana izao rinarabe mananjara ho resahantsika le resaka Sri Lanka rehefa afaka minitra vitsy fa fanampin'le nitenenina namana faniry aloha momba ny Clémence teo tsara ihany mba mampatsiahy zany ny atao hoe lalana ny zorana momba zany hoe Clémence rary ny riny zany somary emitra mihitsy tsika mba ahafantarantsika azy hoe ahoana moa zany fandehany zany ary ahafahantsika olo-pirenena manara-baovao manaraka ny raharam-pirenena mba ho tafiditra tsara araka tsara nylay toetra raha izany de mifantaniana mipetraka hoe iza marina moa te Clémence rary ny riny ity satria tsy maintsy resahany zay zavatra zay tsinona mba ahafantarantsika hoe ay ve ohatran'izany no tena fandehany akoatran'ny efa hoe fahalalana azy moa zany hoe mpanolo-tsaina ny tanàna dia eo mare mpianakaviana azy araka ny tenenina teo fa eo ihany keo ny mampanao gazety azy mpanao gazety izy tamina resaka télévision moa tena fahalalana ny Clémence zany namana Clémence ary dia rehefa mitondra titre ianao hoe mpanao gazety de titre hoentinao iny mandramaty zany ohatrany hoe dokotera dia titre hoentiny iny ohatrany hoe artiste de titre hoentiny iny mandramaty ka zao le izy i Clémence tamin'ny fotoanandro zany tamin'ny neny Lalora Valomanana be ny tanàna n'Antananarivo dia efa nitarika ny resaka fikambanana taxi nisy ny
fitakiana be deaibe tamin'izany nataony teo anivony fikambanany taxi zany zay nitarihan'ny Clémence neny lalao Ravalomanana be ny tanàna ny Tananarivo tamin'io de nisy fitakiana be deaibe de nisy fihetsiketsehana tena faran'zena hery vaika manodidina io Analakely io manodidina an'io lapan'ny tanàna io zay ny asa tao tamin'izany de nodidiny ny taxi tao zay menakavy tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra tena hery vaika ny fitakiana tamin'izany fotoana izany dia rehefa nandeha be deaibe moa zany le fitakiana tao ary namana Clémence no nitarika ny taxi tamin'izany fotoana zany ary ny taxi de misy soratra mitaratasy hoe mitaky an'izao zay fanehoana le hoe zavatra tsy mahafaly fa inona no toy an'le izy de ny hoe aleo mifampiresaka dia noraisina ny olona vitsivitsy tsy hoe ny taxi rehetrarehetra akory ny niditra mpisesika tao fa hoe misy solotena dia amin'ireo le taxi zany nitaritiny Clémence zany tamin'izany fotoana zany dia nifampiresaka tamin'ny teo anivon'ny exécutif na ny mpanantanteraka nitarihan'ny ben'ny tanàna tamin'izany neny lalao Ravalomanana dia nandeha ny fampiresahana zay ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany fa tena nahery vaika be ny hetsika tao Analakely teo nataon'ny taxi zay ho atao anatiny tao nahita an'le izy enjana be fa zao tsy tonga tamina toejavatra tahaka an'izao ny tamin'izany satria ineny lalao Ravalomanana ben'ny tanàna tamin'izany dia olony ny fifampiresahana izy ihany koa moa mampiavaka azy dia renim-pianakaviana izy dia olony ny fifampiresahana de ny fifampidinika de ny fifampiresaka hoe ahoana nanaovana an'ity ary tsy ny olany taxi ihany fa reo le resaka mpivarotra tadidiko zany reo resaka mpivarotra nosy be nisy hoahoahoa be tamin'izany resaka mpivarotra moron-dalana nisy fa tsy maintsy tonga tany amin'ny fifampiresahana ny fifandonana sy ny hoe tonga hoe amina zavatra manahirana dia ezahana mba tsy hatongavana amin'izany satria maninona le Antananarivo anie no taratry Madagasikara amin'ny marenivohitra azy ka rehefa ao amina renivohitra misy zavatra misafotofoto na hoe ianona hono ohatran'izao dia sao de mieritreritsika hoe Antananarivo ihany no hitan'ny olona fa tonga de hoe any Madagasikara zay ny resahan'ny olona ny ivelany any any Madagasikara misy an'izao zay aloha zay izy vao miresaka hoe Antananarivo raha misy zavatra mitranga zany zao any Sri Lanka zay ho resahantsika ao rehefa avy eo tsika mantsy efa sepitry ny adi-penana ihany koa de ohatrany hoe tsy maraka ny zavatra miseho maneran-tany fa ilaina manaraka ny zavatra miseho maneran-tany mba tsy hoe ataraiky antsika zany ka tamin'izany fotoana zany tsy tonga amina toejavatra tahaka an'izao tamin'ny neny lalao Ravalomanana ben'ny tanàna fa fifampiresahana no natao nisy taxi atao hoe tsy nitovy hevitra tato amin'ry Clémence tamin'izany fa tsy nisy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana zay le izy fa raha hoe le hoe hetsiky ny taxi mbola mafy lavitra noho ny tamin'izany fotoana zany no zavatra hoe ny tamin'ity zany tena enjana be ny tamin'izany zay vavolombelona zany satria zay mpiasa tao raikitra communication zay tao amin'ny kabinetran'ny ben'ny tanàna ny lalao Ravalomanana tamin'izany fa feno taxi io manodidina ny lapan'ny tanàna io ary be deaibe anjatony tamin'izany taxi dia natao ny fifampiresahana dia avy eo moa le izy nandeha dia hita ny fandaminana an'ilay raharaha de nandeha any le fotoana de zao ary le fanontaniana rehefa tonga ny fifidianana ben'ny tanàna satria moa ny Ravalomanana tsy nilatsaka tsony izy tamin'ny anarany dima de Rinandriamasinoro indray no kandidat eo fa nytaty amin'ny ekipan'ny fitondrana dia inona zavatra miseho
mato Clémence natsondry zareo natao lohalistra tamin'ny fifidianana conseil municipal de misy dikan'izay fa nga lany olona ny eo ampanoana ny fitondrana fa nga tsisy olona ao fa maninona no i Clémence ny natao lohalistra zay le fijery avy aty ivelany zay fijery amin'ny maha-olom-pirenena matoa zany le olona tsona hoe Clémence Raharnirina natao lohalistra averiko tsara le izy mba araka fahatsika manaraka tsara natao lohalistra ho kandidaty tamin'ny hoe conseil municipal amin'ny anarany IRK dia misy dikany zay misy dikany inona le dikany de aloha de tsoriny eto anisany ho anay mpitazana zany ho atsika mpitazany anisany natonga an'izay hoe i Clémence natao lohalistra teo ny fahasahiny sady zay indray ary ny fahasahiny ny tsy fatahora miteny ny atao hoe fahazakany olona satria olom-pirenena ny mpitondra taxi izy no napetraky ny fikambana ny mpitondra taxi de azo antoka mihitsy tam'zany matoa zany ny tao amin'ny erika nanapa-kevitra hoe alao ty olony ty lay atsona hoe Clémence Raharnirina no atao lohalistra satria io no hita hoe tena samijoro misy samijoro amin'ny heviny tsy hoe hijory hoe nde hiady akory tsy zay mihitsy fa hoe mijoro amin'ny heviny sy fiarovana any tompontsoan'ireo mpikambana amin'ny resaka taxi izay tariany izy any ry amin'ny lohany ery raha miresaka hoe taxi fa ny aorinany eo zany dia reo le taxi reo zay fikambanana moa zany le izy tsy diratsika lalany am'izay fa matoa zany Clémence natao lohalistra tamin'ny IRK dia noho ny fahatsapana sy faharesen-dahatra hoe tena mendrika an'zany toeran'zany izy matoa tsy olo-kafa no natao lohalistra teo na de betsaka aza mba naniry an'zany satria ianao ane raha lohalistra amin'ny fifidianana takan'ireny de efa hatrany amin'ny 9 isanjato ianao zany ho lany amin'ilay toerana satria tonga de resaka toerana isaina io raha vao resaka hoe conseil municipal zany toerana isaina firy ny seza azony zao de firy ny resaka seza mihitsy io isaina ray roa telo efatra dimy de zanany hoe mba azona ny majorité zany manomaro anisa mba ahafahany leo amin'ny exécutif na mpanatateraka ao anatin'ilay commune mba hoe miaina tsara satria rehefa misy zahatra roa zany de hoe anao mba manana majorité ohatr'izany koa ny any amin'ny antemy miram-pirenena eto ambonin'ny tany ohatr'izany mihitsy raha vao rafitra hoe ohatran'ireny de ny seza no isaina fifidianana député moa zany no tena mahazatra atsika de ny seza no isaina hoe firy ny seza azony atoko zao firy ny seza azony atoko zao zay zany le fipetraky le raharaha ka matoa zany le Clémence Raharnirina natao lohalistra naveratsika ihany dia noho izay fijorono izay nandeha le fotoana zao ny hafarany de mametraka fanontaniana am'izay fa ahoana dia eo isika olom-pirenena mandinika tsara am'izay hoe ahoana tsara moa zany ty resaka eto Madagasikara ity satria be de be ny fanazavana ny entiny Clémence be de be ny entiny amin'ny hoe tena za mijoro amin'ny fahamarinana za ohatran'izao dia izay no ny hafarany mivoatra ny vaovao namana faniry manahoana ny eny amin'ny fitsarany eny ary efa ho anatiny eo mihitsy zany Clémence am'izao fotoana zao miaraka amin'ny solovavany de alatsantsika aloha zany sary zay voaraintsika rina zay eny anosy eny zay hitantsika zany ny mpanolontsaina ny tanàna ny solombavam-bahoaka ny taxi ny olo-pirenena rehetra zany présidente Clémence matoky ny fahendren'ny fitsarana zany isika rehetra zany dia eo anoloan'ny vavahadin'ny fitsarana anosy zany
ity fanoanana zay ataony olo-pirenena any Clémence ity. Maromaro ny taxi izay efa eny, maromaro ihany koa ny olo-pirenena zay efa eny toerana zao fotoana zao hitantsika moa zany député Fetra, député Toditsoa moa zany zay mialoha lalana andreo olo-pirenena zany zay manao an'izay hetsika ny fanoanana any Clémence. Tsy irery izy reo zany de asolo tena eny an-toerana reo fa marobe ianareo zay manaraka ny page Facebook ihany koa ny fandarantsika am'izao fotoana zao ny mandefa hafatra aty amintsika ihany koa am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe manohana any Clémence zay ary de tena makahery azy zay ao anatin'izao lalatsarotra zay diavina inimbalo izy no niakatra fitsarana mahakasika am'ty raharaha Antananarivo ity ary dia anisany tena hoe fampitady mihitsy amin'ny tompon'andraikitra am'izao fotoana zao anatin'izay fitantanana izay. Iny sary zay ninitsika nalatsaka aloha zany rina ao anatin'izao vaovao samihafa izao fa ianao ihany koa mbola hanohy ny fandana moa zany fa bezivezy eo antsika miezaka ny maka vaovao. Ny mpanao gazety ny MBS ihany koa eny an-toerana ny solombavavoaka hitantsika am'sary dia mivezivezy eny an-toerana tahakan'izany mpanolotsaina ny rehetra zany de efa maneho endrika zay firaisakina zay resahantsika mandrakarivo fa ny firaisakina sy mifasahitsika mijoro zay tsy manaiky ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna zay atao amin'ny olo-pirenena sy ireo sokajin'olona rehetra zay mahita fa misy zavatra betabe tsy mety eto amin'ny firenena de efa fandraisana andraikitra ho an'ny tanindrazana sy ny taranaka ao ariny zany. Zay le message foana pasentsika riny ary io zavatra mitranga ny Sri Lanka io rehefa tena nivaky itsika le document riny tena lava be mihitsiny de hoy isitsika hoe fanga nafindra ny Sri Lanka Madagasikara na vahoaka malagasy fa tena mitovy mihitsiny le zava-misy any Sri Lanka sy eto Madagasikara ny amin'ny fiainan'le vahoaka mihitsy sy lay zava-misy any toerana am'izao fotoana zao riny. Ka resantsika tsara le resaka Sri Lanka ny atao eto zany dia fampitam-baovao satria mantsy maro amintsika ho ano tsy maharaka ny zavatra miseho dia fampitam-baovao ary lay fampitam-baovao dia samy miaino ny tsirairay samy manaraka dia ahoana moa filazantsika azy miaino ny sofina dia makafaka tsara ny saina dia maraka tsara zany sika de hitantsika hoe ahoana ny mba ahafahantsika zany tsy hoe mandeha anjambany zay mantsy le tsy mety le hoe mandeha anjambany zay fa maharaka tsara ny resaka situation izany. Fa le resaka Clémence teo faranako kely zany ny momba an'iny zay hoa le tenenitsika hoe amin'ny tany mahantra sy tany andalam-pandrosoana le andalam-pandrosoana aloha efa tsy zany tsony Madagasikara koa aloha hoe en voie de développement efa tsy zany tsony raha ny tena hoe zava-misy fa firenena le plus pauvre eto ambonin'ny tany tena hoe pauvre tena le hoe farahidiny io no tena malaza azy satria teneniny taremarika maneran-tany zany any amin'ny rambony any amin'ny gisitra any sika ry Soudan du Sud no mitovy amintsika am'izao fotoana zao ka tsy tokony izesta mihitsy hoe ka zay ka ohatran'izao any taremarika eo amin'ny setratrezam-pirenena nga mandainga tsy mandainga mihitsy ny reny fa ny taremarika zay mivoaka avy ato anatiny ato no mahabe resaka fa ny taremarika avoakan'ny banque mondiale hoe moins 7 ny arikare-pirenena reny tsy mandaingy reny satsika sahiteny hoe diso reny tenenin'ny banque mondiale reny ry zareo manana ny atao hoe ny fomba ahafahany mamoaka taremarika ary taremarika efa tena hoe vita sedra mihitsy no mivoaka fa tsy hoe taitaitra ao anao de hoe maka échantillon zao maka échantillon na olo loatra zao de hoe ay zao zany zao pourcent zany raha hoe ho avy mifitiana de zao tsy zany le izy ka faranantsika le resaka Clémence rary ny rina teo mitantaraitsika zany hoe iza moa ty olony ty tany anatin'ny sehatry ny mpanohana ny fanjakana izy no lasa mpanolotsaina ny tanànana Antananarivo tamin'ny tao anatin'ilay hoe IRK ary izy no nitarika tao IRK zany dia aty amin'ny misy ny fitondrana izany ekipa amin'ny fitondrana izy tam'izany fa rehefa nandeha de nandeha ny tsikera isan-karazany dia naneho ny heviny amin'izay izy
de lasa nisy fanjevona tao amin'ny tamidry zareo teo amin'ny mpanoana fitondrana zany na ny tato amin'ny exécutif ny mpanatanteraka anivon'ny commune Antananarivo renivohitra na ny tato amin'ny mpanolotsaina zay Clémence moa zany tena hoe voatontolona tam'le izy de inona mivadika le izy am'le sary am'izay lasa aty amin'ny mpanolotsaina ny tiako Madagasikara anivon'ny tanàna Antananarivo ano lasa mitovy hevitra tam'le olona iza le olona de tsy iza fa le ramatoa atsona hoe Clémence lasa nitovy le hevitra ka inona no nampitovy an'le hevitra toy ny fomba fijery izay mitovy fomba fijery amin'ny fahitana hoe zao kosa tsy mety zao kosa tsy mety zao kosa tokony zao de avy eo le izy mivadika zao zany ny farany lasa eny amin'ny fitsarana le izy ka ny toe-javatra tahaka an'izany conclusion dia tsotra taratry ny fahalemen'ilay régime izay tsy eto Madagasikara ihany misy trankoatr'izany fa any amin'ny firenenkafa ihany koa ohatra zao reny hoe ry député Brunel ao anatin'ny fanohanana ny nahatonga ny zao fitondrana zao ny reny ho tonga eo amin'ny toeran'ny fitondrana le régime ny resahako eto fa nanao tsikera mahamay be koa izy dia hitantsika eo zany ny hotoyany ihany koa misy ihany koa tao anatin'ny atao hoe fitondrana ihany koa zany nefa tsy nety tsony verina tao anatin'ny gouvernemanta raha misy fikitiana gouvernemanta zay tsy hanao tsony misy solombavam-bahoaka mifanenjana amin'ny ministra zay mpanohana ny fitondrana daholo zany de izany rehetrarehetra zany no mitranga dia ahitana taratra hoe tena hoe efa marefo le régime satria rehefa dinianao zany le zavatra miseho de manamarina an'izay toe-javatra izay ka mijery ny olom-pirenena hoe ahoana moa zany ny tena fandehan'ity raha izany no zavatra mitranga zay eto tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao ny fomba fijery na tsy maintsy zao ny fomba fijery tsy izany fa fitondrana ny zava-misy ary famakafakana mba ahafahantsika zany tsy mihinana mambolony ary zay eto de miteny foana arao daholo ny vaovao rehetra izay mandeha amin'ny resaka tontolo tserasera eto Madagasikara aza ny MBS ihany no arahana aza ny hoe ny hainao manjery izay fandre ihany no enona nao arahana no daholy arao daholy ny fomba filaza sy ny zavatra teneniny rehetra amin'ny tony resaka hainao manjery sy ny resaka gazety de anjaranao am'izay no mandray zany sy mamakafaka de zao refeso am'le sakafo ao ambilianao sy ao ambilaninao le zavatra teneniny etsy le zavatra teneniny etsy hoe makaiza marina moa izy zany zay zany le izy ka eo am'izay le resaka Sri Lanka ho jerentsika efa voatra indray ny raharaha ndao indray ara namana faniry satria itsika de manaraka akaiky ny resaka Clémence eny amin'ny fitsarana ny sary navoakantsika teo rina sary tety ivelany fa ny sary ao anatiny ray am'izao fotoana zao zany dia efa ao anatiny lapan'ny fitsarana reo vondron'olona rehetra zany na ny mpanao politika na ny olo-pirenena ihany koa zany miezaka manakaiky zany sy mieno zany ary mifanotrona ny Clémence zany mba tsara ho hitany rehetra mako zany misy firaisankina de hitantsika zao miditra ao anatin'ny lapa izao zany ny député Rastany hitantsika io sy ireo olo-pirenena maro zany ny député Fetra député Totsoa maromaro ny miezaka zany hiditra zany ny mpanolotsaina an-tanàna Lilia Rafarala zay efa eny aterina maromaro ny resaka tamintsika teo zany miezaka mandefa sary zany tsika mba ahafantarany rehetra hoe miara mifanotrona ary tsy mifamela irery ao anatin'ny zavatra ohatran'izao na de hoe zavatra mangidy ara le izy manahira-tsaina satria de tena hoe reny mpianakaviana izy nefa le safidy amin'ny lalany hitantsika zao Alain Sambany io zay pitarika ao anatin'ny HVM satria izy moa zany de anisan'ireo secrétaire général par intérim zany antoko HVM izany mifanotrona daholo ny rehetrarehetra eto dia efa ena toerana tsy rery Clémence zany tsy rery ihany koa ny taxe civil tsy rery ihany koa ny mpanolotsaina ny tanàna fa dia miara mifanotrona mampita ny vaovao foantsika rina arakaraka ny fivoana fa toy izy indray ara de miverina eo ihany
ihany ariva avy eo. Ifaniry moa vezivezy eo any izy mandray ny fivoaran'ny raharaha zany any fitsarana ny nosy any amin'ity resaka Clémence ity. Fa ino zavatra miseho any Sri Lanka ho isika. Zavatra miseho any Sri Lanka efa hiditra amin'ny herinandro faharoa zany zao tena grevy be tsy hifankahitany any Sri Lanka ary raha ny tarehimarika zany dia hoe demi-million firy zany. Demi-million zany efa misimisy any zany amanetsiny zany no nidina andalam-be ny tany Sri Lanka. Izavy ireo le hoe maneho tsy fahafaliana ireo zany mpiasa amin'ny fanjakana dia filazandrareo azy moa hoe employé d'État dia karazan'olona toninina dia karazan'olona eo amin'ny sehatra maro isan-karazany mihitsy any Sri Lanka io io sary io fa soandray misy taitaitra indray any hoe ahoana arao tsara ho ale izy dia hoe noho ny tena tsy fahazakana ny ngidim-piainana zay tsy fahazakana ny ngidim-piainana no mahatonga ny Sri Lankea tena hitrotra ohatran'io zany herinandro faharoa zany zao io dia inona moa zany ngidim-piainana zany tsisy intsony ny entana zay hovidiana pénurie ny filaza azy dia mividangan'ny vidim-piainana augmentation massive des prix ahitana fiakarana vidim-piainana daholo amin'ny izay entana isan-karazany zany any Sri Lanka dia nahatonga izao hoe mitrotra izao ny tany Sri Lanka zany dia akoatrany hoe eo amin'ny resaka hoe mpiasa-panjakana dia ao zany ny tontolon'ny fahasalamana ny olona miasa amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny antsoina hoe classe ouvrière amin'ny hoe miasa amin'ny orinasa reny inona ihany koa ny vehivavy mpikarakara tokantrano tsisy atokona antsoniko dia lasa eny amin'ny arabe zareo ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony eny amin'ny université ny mpianatra amin'ny collège amin'ny sekoly zany collège anty amin'ny 3e 4e dia tena hoe tapina ny dome zay tapina ny dome zany any amin'ny zareo any Sri Lanka. Sri Lanka ty amin'ny ranomasina indiana misy an'izany aty atsimon'ny Inde dia filazan'ny mpanao gazety any ivelany azy moa dia hoe condition sociale intolérable hoe tena tsy zaka ntsony le izy dia zay no mahatonga an'io zavatra io zany akoatran'izany koa moa ny hoe fatapahan-jiro amin'ny fiainana andavanandro zany coupure d'électricité quotidienne eo amin'le fiainam-bahoaka isan'andro mihitsy dia fa ty ny tena zava-dosa ho andrareo ny Sri Lanka tomantsy nisy an'ireny le hoe taloha adina resaka foko nisy hoe tamolona sy ohatran'izany dia misy manatsofoka resaka fampediana samy hoe fanavakavahana ity raharaha ity na ny resaka hoe rasisme zava-doza zany ary tena manahirana be ny izany toe-javatra izany ka izay zany amin'ny ankapobeny no hitantsika amin'ny sary zany ny zavatra miseho any Sri Lanka fa tena hoe mandohalika tanteraka ny fiainan'ny olona satria maninona satria tsy mahavaolana ny mpitondra any Sri Lanka dia inona moa zany fa tsy dia hoe mitaky ny fialan'ny filoha Sri Lankea Gotabaya Rajapakse ny any antoerana any Sri Lanka io so misy taitaitra indray ny naninany hoe aizy io any Sri Lanka io dia mitaky ihany koa ny fialan'ny gouvernemanta Sri Lankais zany ny any antoerana zany hoe tena sehatra isan-karazany secteur be dia be zany no mitaky an'izany hoe fialan'ny mpitondra any Sri Lanka izany. Zay ny momba an'iny dia anjarantsika no mandray moa zany manara-baovao tsika manara-baovao foana mandeha reny ny any Ukraine dia manaraka tsika ary zao ny teny zany ny sasany tamin'ireny vao nanomboka ny tany Ukraine ny amin'ny hoe inona moa ny ifandraisana zany inona ny idiran'izany adiny Ukraine zany aty Madagasikara toy izay ho re olona mba olona toninona no miteny an'izany olona mba nianatra ihany ve sa ahoana fa ny resaka ohatran'ireny dia tsy maintsy misy fiantraikany maneran-tany satria eo ny resaka gazy eo ny resaka solika eo ny resaka lanjam-bola eo ny fivezivezena maneran-tany amin'ny resaka sambo sy ny sisa amin'ny resaka fiaramanidina dia zany no mahatonga ny fiantraikany
amin'izao fotoana zao. Ary io resaka ny Sri Lanka io de vokatry ny krizy ihany koa io, ka samy miatrika krizy zao hoe, samy miatrika krizy fa ny fiatraikany no tsy mitovy. Ny anny amin'ny firenena hafa dia efa niomana izy amin'ny fijerena fibanjinana ny ho avy raha mitrango zao de zao no atao, raha mitrango zao de zao no atao, fa amina firenena hafa kosa anisan'izany Madagasikara efa mitranga izy vao mikoropaka, tranga ny cyclone vao mikoropaka, nefa ny cyclone efa misy foana mandavataona. Izay zany ny momba an'iny. Mialohan'ny idiran'ny namana indray noho ny fandarina eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia ndetsika mba hiresaka kely an'ity resaka ranomasina ity. Ranomasina, morontsiraka, resaka arenan'ny ranomasina, resaka fiarovana ny faritra-ranomasina ny Madagasikara. Tsy mitovy ny hoe faritra-ranomasina sy ny hoe morontsiraka. Ilay hoe morontsiraka dia ilay 500 kilometra, 5500 kilometra, iny le morontsiraka iny amin'ny plage rehetrarehetra Madagasikara iny. Fa ilay hoe faritra-ranomasina dia amina 100 kilometatra no voafaritry izay. Io moa misy lalàna iraisam-pirenena. Ary matotopo koa reny hoe Îles Éparses araka ny tenenina teo, zay takina io. Tsy hoe takina moa zany fa hoe tena hoe eny zay hoe takina, tsy fampirarahana fa hoe takina avy reno Madagasikara ny Îles Éparses zay modin'ny frantsay fanina io. Mody fanina amin'ny frantsay ary irarirana eo ataotony zao nefa ny ary amin'ny firenena mikambana efa namoaka résolution. Sa inona ny dikan'ny résolution any amin'izany Nations Unies zany, so de tsy fantatra ny sasany zany. Fa manahirana amin'izy dia any eto amintsika ohatra manaiky arirarira amin'izany nefa hoe atsika Îles Éparses. Ka le faritra-masina zany dia mazava tsara zay. Misy lalàna iraisam-pirenena momba zany mamaritra an'io hoe aiza ny faritra-masina Madagasikara. Raha ny tsinanana zany zao de rehefa mihoatra an'le faritra-masina Madagasikara de efa faritra-masina Mauritiana sy ny Réunionnais. De raha vaty andrefana zany amin'ny canal de Mozambique rehefa mihoatra an'le faritra-masina Madagasikara de efa faritra-masina Mozambikana zay na ny izany aty atsimo aty Afrika Atsimo. De ohatran'izany ihany koa ny espace aérienne zany amin'ny habakabaka ihany koa de efa mazava tsara ny momba an'ireny. Ka petraka amin'izay le fanontaniana hoe marina sika hoe misy fiaraha-miasa amin'ny firenena ivelany, misy zany amin'ny hoe fiarovana ny morontsiraky Madagasikara. Fa raha ny tena marina de tsy morontsiraky Madagasikara fa faritra-masiny Madagasikara. Zay le izy. De raha ny fitaovana aloha zany eo am-pelantanantsika dia ndeha atao hoe eo ihany na hoe misy ny fandraisana vedety rapide zao. Fa ny faritra-masitsika midadasika be, tena farak'izay midadasika be. Dia ahoana ny momba an'izay. De inona ary no zavatra miseho? Ny zavatra miseho de eny matetika any amin'ny hoe misy sambo 100 nony. Mbola ataoko entre parenthèse le hoe hono. Misy sambo 100 nony manjono aty amin'ny faritra-masin'ny Madagasikara. Zay zany ilay vaovao mivoaka. Ary io tsy tao anatin'ny herintaona fa efa tao anatin'ny taona maromaro no nahenona an'izay. Ary ireo mpanjono madinika le mandeha amin'le lakan-jejo sy le an'ireny amin'le lakana hazo. Zay mpanjono mpiandrika moa zay antsika, teratany malagasy dia rehefa mandeha manjono any lavitra any dia mahita sambo tsy fantatry zany. Ary reny sambo reny zany de hoe mampiasa arato tonga de amina kilometatra tonga amina kilometatra le arato tena ohatrany hoe usine mihitsy de voafoaka ao daholy zay karazana arenan-dranomasina tonga de foatra. De rehefa tonga anatin'le sambo zay vao manao n'inona, zay vao manao ny triage zay tsy ilain'le mpanjono amin'le sambo tsy fatabeviana zany de ariny veriny anaty ranomasina fa ny ilainy ihany no ataony eo zany no entiny. De eritrereto hoe 100 n'le izy. Raha vao resaka hoe fiarovana ny io moa hoe sisy tany fa izy faritra-masina ny resaka, io zany tsy resaka hoe ministera ny jono fotsiny. Ny jono mantsy misy ministera mitokana. Matoa zany misy ministera mitokana de zava-dehibe zay. Fa tafiditra ao ihany koa ny resaka ministera ny resaka hoe fiarovana. Mivoaka zany vaovao zany
dia eo tsika mametram-panontaniana amin'izay hoe sao de mba misy efa nisy fanarahana raha tany ananinanina tany, maninona no sambo avy any Chine zany anie re olona lavitra be lavitra be ary tonga aty, ary tany Indonezia to de tsy fantatsika fa efa nisy sambo sinoa koa nidikiditra tany amin'ny faritra masin'ny Indonezianina tany, nanjononjony tany, mikilandy zany, tonga de nataon'ny Indonezianina tamin'ny fanaovana azy, tsy te halala mihitsy fa tonga de niriatany tany, de zay ka kitabany hoe ny tompon'ny sambo sinana fa tsy nahofoka, ianao mitsofontsofoka any amin'ny territoiran'olona any, fa ny aty amin'ny territoirany Madagasikara manahoana ny tena zavatra marina momba an'io. Tsy fantatra tsony zany le izy hoe efa tena ao anatina fifanarahana ve ireny sambo vahiny manjono aty amin'ny faritra masin'i Madagasikara reny, sa tena tonga de mikilandy, mangalatra ny dikan'izany. Ny tsika le mpanjono zay teratany malagasy, le manao jono artisanal na le nentim-paharazany reny zany efa nisy tafatsofoka tany amin'ny faritra masina, mbola tany amin'ny Îles Éparses, reo le ao anatin'ny Îles Éparses reo mantsy aty amin'ny canal de Mozambique ny tena kamarony so de tsy fantatsika, mila manaraka géographie kely tsika, ao amin'ny canal de Mozambique ao ny tena misy azy, ry aéroport Juan Donovas ny sisa, de nisy mpanjono malagasy tafatsiroboka tany fa nataony garde-côte frantsay nahita sahirana zany ny olona, nefa le Îles Éparses mbola hoe atsika malagasy, ka ny olona miditra aty amin'ny faritra masitsika de ahoana zany, azo tanina daholo ireo le mpanjono teratany malagasy reo, dikan'izay zany rehefa tonga de tsy nalony resaka de avola amina miliara maro de maro no very, ny volamena atao anatiny efa io izy io migorodana any de tsy hita, ny hazo tapahana de any, samy manapaka zay te hanapaka, ny arena ambanin'ny tany, ny arena ambonin'ny tany, fa ny arenan-dranomasina koa tsika mantsy ohatran'ny variana eto, fa ny atsy mandoaka ihany, maka ihany ny atsy, maka, feno ny sambo de lasa, feno de lasa, ary sao de tsy fantatsika fa misy sambo tonga de usine le sambo, zany hoe baka manjono izy manarato le sambo de ao anatin'le sambo ihany tonga de efa misy machine mamadika an'iny, tonga de efa any anaty emballage, dia zay zany le izy de tonga de efa tonga any am'izay misy azy any de efa eny amin'ny tsena de efa amidy, de aiza le mpanjono teratany malagasy le tena sahirana kely ery ananiny ery, ny vahiny no maka an'izay tiany aty amin'ny faritra masina misy atsika ity zany, ka eo zany de mba mila manazava izay tompona andraikitra tokony hanazava an'izany hoe raha misy nefa fifanarahana tamina firenena hafa de ahoana ny fipetraka iny, inona ny fepetra, inona ny condition isan-karazany, fa ny olona mitazana de hoe reny misy sambo vahiny manjono aty, ka izy hoe tafiditra ao anatina fifanarahana sa tena hoe amikilandy mba tsy tenitenenana foana, mba tsy tenitenenana fatany, satria misy resaka international io zavatra io, misy resaka violation na territoire io, misy lalàna zany, misy resaka droit international zany, fa tsy vitany resadresaka fotsiny ety amin'ny sisiny ety, de tsika variana aty ny olona tsy mandoatra ihany, ary kofiny hatramin'ny ampango, tsy ataony misy mijanona tsony ao, raha resaka raisitsika hoe sakafo any ambulany le izy, raha hoe vary kofiny hatramin'ny ampango tsisy anao tsony, de miaka am'izay lay mpanjono izany. De ty zao misy ohatra anankiray tamin'ny 5 septembre 2024 atsika mpanaraka vaovao, de nisy fionambe tany Beijing renivohitry Chine izy io momba ny fiara-miasan'ny Chine sy i Afrika, tadiditsika zay ho an'ny manana fitadidiana tsara zany, dia zao mantsy ny tsara i Chine amin'izao fotoana zao de tena miezaka mafy mihitsy eo amin'ny resaka commerce, sy eo amin'ny resaka fitrandrahana, sy eo amin'ny resaka fitaterana maneran-tany, miazakazaka be ry zareo, ary misy an'izany antsonina hoe route de la soie izany, zay filazany azy, route de la soie, zany hoe miezaka izy manao ny miala ao Chine dia manao lalana raha amin'ny antanety zany,
tonga hatrany Azia rehetrarehetra iny mamakivaky ny sovietika rehetrarehetra iny de tonga hatrany Eropa. De ny aty amin'ny sambo moa izy efa tena miezaka mafy de mafy tokoa. Zay io atahoran'ny Amerikanina io satria ny Chine tena manan-talenta amin'ny resaka varotra, dikany hoe varotra de manondrana. De eo ihany koa ny akoatran'ny tolony amin'ny kilanty zany de manondrana ry zareo, mivarotra foana izy mivarotra foana. Jereo ny beoririka. Hitanao daholo ny karazana entana rehetrarehetra. Fa ianao malagasy zany no manjifa. Ary matoa ny olona mivarotra de tombom-barotra ny dikan'izay. Le tombom-barotra makaisa miverina makany en Chine. Ny varotra tompoko tsy misy resaka asasoa zany. Raha resaka jerentsika zao ireo le mpivarotra be dia be sono eo beoririka ny resaka dia manao resaka commerce ry zareo. De misy be dia be ny mpiasa ao amin'ny zareo zany, vehivavy mibetsaka moa. Io zany dia soa ihany koa raha aloha fa misy an'izay satria be dia be ny tsy anasy eto amintsika. Mitombo foana le tsy anasy. Ka raha andeha atao hoe raha tsy sisy indray reo société en sinoa beorika de hoaiza daholo indray koa zany le mpiasa teratany malagasy ao. Misy lehilahy ho fa ny vehivavy ny tena be dia be de hoaiza zany reo renim-pianakaviana sy andriambavilanitra miasa amin'ny sinoa reo zany. Zay fanontaniana. Fa de eo aloha zany zay aloha. Fa ny resaka commerce zany dia fitadiavana tombom-barotra io. Na inona resantsika. Dia nisy an'izay le fivoriana international zay tany Beijing dia nisy ny fifanarahana zany momba ny antsoina hoe économie bleue. Dia izy io zany de hoe ao anatina 10 taona hatrany hoe 2 milliards 2,7 milliards de dollars izany le izy. De misy fifanarahana be da be zany ao anatiny. Resaka Madagasikara sy Chine zany zay de misy hoe dimy fifanarahana tamin'izay. De hoe fanamboarana chantier naval, fampiroboroboana ny tontolon'ny jono, na ny hoe développement de la pêche, ny fananganana toeram-piompiana amin'ny hazan-dranomasina, création de ferme aquacole, de misy ihany koa hoe fanaraha-maso ny mpanjono tsokosoko, na ny hoe contrôle des pêches illicites et illégales, de misy ihany koa hoe création de centres de formation maritime, fananganana fohy be zany hoe fampiofanana momba ny tontolo an-dranomasina. Dia vola be zany fifanarahana zany. De misy de tenenin'ny mpanao gazety moa zany hoe io zany tena fifanarahana goavana be mihitsy un accord de pêche historique, zay ny filazany zareo azy. Dia talohan'io nefa efa tazako ny député Mamy Rabenindrina efa hiditra izy. Dia talohan'io nefa de efa nisy programme be dia be amin'ny resaka jono an-dranomasina efa nisy teto amin'ny firenena. Ohatra hoe programme sectoriel agriculture élevage et pêche PSAEP 2014 ka hatramin'ny 2025 io. Efa nisy koa efa ao anatiny ny antsoina hoe cadre de programmation pays CPP de Madagascar promu par la FAO tamin'ny 2012. Zany hoe efa nisy zany. De misy koa ny antsoina hoe mise en œuvre du projet SNIO fiche 2 deuxième projet de gouvernance de pêche et de croissance partagée du sud-ouest de l'océan Indien 2017 ka hatramin'ny 2022. Zany hoe mbola ao anatiny zany tsika, zany hoe mamarana. Reny zany efa nisy programma isan-karazany efa tato anatin'ny firenena. Fa tonga avany ity le vokatra le fivorian'ny sinoa sy ny afrikanina ity de nisy fanarahana ny Chine sy Madagascar tamin'ny 5 septembre 2018 de hoe ahoana zany no ampidirana n'ireo le fifanarahana tamin'ny fivoriana tamin'ny Beijing io nefa reto efa misy anreto. Le fifanarahana tamin'ny Beijing nefa de voalaza hoe malalaka be, vaste programme. Zay no filazany zareo azy amin'ny resaka hoe laminasa-pampandrosoana zany amin'ny tontolo an-dranomasina eto Madagasikara. Zay zany ilay izy zany. Dia io zany nanao sonian'io dia ny teto Madagasikara fa ny endry zareo sinoa dia association zany hoe solotenan'izay antsoina hoe consortium chinois taillé century investment development Miao Girong, zay ny anaran'le olona zany nanao an'le sony. De rehefa tonga zany lay mpanjono
sambo be deabe avy any velany tonga ty amin'ny faritra masin'i Madagasikara de zao ny fanontaniana mipetraka hoe reo ve tafiditra ao anatin'ilay fifanarahana sa tena hoe mikilandy mila fanazavana zany ny vahoaka malagasy momba an'izany rehetrarehetra zany fa ianao anie rehefa tratran'ny olona any aminy any ka ataony mahita faisany io zany ny na sambo mikilandy io na olombelona mikilandy io hitantsika ren'le hoe tera tamin'ny malagasy miditra tsokosoko any mayotra zay reny de misy foana misy rehefa hoe mikilandy zany de zay no afantarantsika azy dia ampiaran'ny olona lalàna ianao fa ny olona zay miditra tsokosoko anty amintsika maka ny arenantsika mba ahoana tsy misy hoe fanazavana tena hoe matotra fa de eo le vahoaka malagasy de eo de varina amin'ny adi-piainana isanandro de adi-piainana de mahantra ny arena zany atsy ambadika atsy lasa ihany ka de ny atao hoe fandravonana an'izay zany de tsotra fandravonana an'izay de ny hoe mba asio fanazavana le izy mba asio fanazavana ho an'ny teratany malagasy ho an'le olom-pirenena fa zao ny tsara ho fantatsika raha resaka ranomasina tompoky sy ny arenan'ny ranomasina manerana zao tontolo zao misy ny ranomasina atlantika misy ny ranomasina pasifika misy ny mer du nord misy ny mer méditerranée misy ny océan Indien ny aty amin'ny océan Indien zay misy amin'ny Madagasikara no mbola ahitana tena arembe tsy hitanono amintsika amin'ny teny zao tompoko zay no mahatonga ny frantsay tsy hamotsitra an'io ilzeparitra satria misy arena be ao akoatran'le hoe biodiversité aty amin'le nosy zava-maniry fa ao ambany ao misy pétrole ao misy gaz ao io ny tiliana vary ambony ery amin'ny satelita de hita sao de averintsika hoe mandeha fotsiny am'izao tiliana avy any fantatry ny olona daholo ny arena eto sy ny sisa ka le malagasy am'izao fotoana zao de tanaka fotsiny de mivoaka ny trano de mitady vola nefa izy manan-karembe loaran'ny olona fotsiny atsy ambadika atsy ka mba ilaina zany ny fanazavana andreny satria tena ina koa ny filazan'izany ry Rafaniry droit absolu koa zany tompoko droit absolu ny fahafantarana ny teratany malagasy ny arenany eto amin'ny fireneny resaka ny ranomasina moa zany io resahantsika io dia zay zany no hitarihana ny saina satria misy mpitondra eto de io zao tsika mihainao an'izany hoe ay ve ohatran'izany le izy ka zay le iziko tsika sy mahafantatra dia any ambadimbadika any misy mitavana fotsiny fa ianao raha miditra any amin'ny firenena tsy tafiditra any ianao fa ny sasany miditra aty amintsika dia eo zany ny hoe mila fanazavana ilay toetra raha ary zay no mahatonga ny rehefa tsy misy ny fanazavana dia hoy ny olom-pirenena hoe ny zavatra tsy azavaina de misy zavatra komaizimaizina ao misy zavatra tiana tsy ho fantatra ao kanefa amin'ny maha-olombelona ny olombelona ny zavatra sarotsarorana indrindra ny anaranay zany tany amin'ny resaka fanaovan-gazety ny zavatra sarotsarorana indrindra sy hoe pasipasoana inony tena mahaliana ny olom-pirenena hoe inona ary ty akinafinafiny ity inony tena mahaliana ny mpiray-tanindrazana sy hoe raha mbola miteny hoe olom-pirenena ihany ko fa ny hoe zavatra efa hita isanandro tsy mahataitra fa le sarotsarorana sy le zavatra pasipasoana iny zany manana intention ny olona hoe inona arany eo fa nahoana ary zany sy ny sisa zay zany no fandehan'iny namana Faniry fa dia amina miliary isanandro ny very amin'ity resaka arenany ranomasina ity ka dia ambava homana mpomeeritreritra amin'ilay raharaha eny ary de misaotra andrina am'izay satria itsika moa mbola tsy maintsy mbola andalina an'izay satria betsaka nisy mpanjono malagasy zay nanakaiky ny ilzeparitra tany ho antonova zay raha sy diso de tratra tany de nalaina ny entana de narina akoatrany hoe nisy efa nitazoma tany na zany naty zany eo amin'ny sehatry ny lalàna de hoe tokony voatsinjara radrarina ary tokony hisitraka ny aren'ny malagasy ny malagasy de mbola resantsika zany rehefa tonga fotoana fa ity sary ty rina dia sary izay mirakitra ny feo zany satria de mbola eny anosy eny moa ny sain'ny mpanara-baovao rehetra mikasika ny raharaha Clément Sarary ny rina
dia nanao valandresaka ho an'ny mpano gazety zany ny mpisolo vava ny Clémence maître Entso makasika indrindra ny zava-misy eny anosy eny sy ny raharaha zay nampanatsona ny Clémence ho eo anivony fitsarana zany de aorina zay tokoa de asesitsika ny vidéo de ny solomaboaka ny Madagasikara Todsoandriamampandry ihany koa dia ny resaka tamin'ny mpano gazety makasika izao raharaha izao de alevantsika vetivetsika zay aloha satria mivoatra ny vaovao de misy commentaire vitsivitsy rehefa avy eo ovakitsika efa hany ambadimbadika manao ny fandaminana samihafa any ny solomaboaka ny Madagasikara vao vita tetsy amin'ny distrika Ambohidratrimo Mambrapendrina de andray asitsika rehefa milamindamy zany rehetrarehetra izany dahoary entina ty amin'ny tribunal de aty amin'ny tribunal zany tsika mahita hoe iza nampiantso anazy inona ny loham-piapangana hitondra anazy androany mitohy amin'le resaka tamin'ny sabotsy de sasana atria mety hoe zavatra satria zany le convocation hitantsika iny aloha convocation azo lazaina hoe tsy manara-dalàna raha ny lalàna zany miteny hoe tokony misy an'le objet hiantsona anazy zany hoe tokony ho hita hoe événement ina atsony izy amin'ny mahatoriana anazy sa hoe amin'ny mahatémoin ohatra na zavatra fa tsy miteny an'izay le convocation de miandry zany tsika loatra eto rehefa aveo hoe inona ny antony marina hiantsona anazy androany rehefa aveo tsika mbola miresaka fa fanaovana tsinotsinona misy olombelona natao zao fitondrana zao manitsakisaka ny démocratie efa hoe mahaolona mihitsy ny fiainan'ny jerevindreo eto atao le vevoatra zay capitale de Madagasikara ny fako ny fofa ny corruption ny kolikoly zay fantatra daholo ny fanatsofana tany tsy ara-dalàna ataony be ny tanàna sy ny adjoint maire sy ny directeur fantatra daholo ny kolikoly avilenta ataonareo mpitantana ao amin'ny commune urbaine atanina ohatra zay koa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao efa tsy raha tsongy izy de mpanolotsaina Clémence atsona de avoaka de atao am'izao hoe de ao amin'ny patrikely zao izy zao amin'izao fotoana zao de mpianakaviana izy rehefa hevitra tsy mitovy hoe de atao an'izao ny malagasy efa sahirana amin'izao fotoana zao ariko zay zany de mijoro ary miteny ny mpitondra hoe tsy rariny zao ary miady zay ho an'ny tsy rariny miady zay ho an'ny mpanolotsaina rehetra ho an'ny mpanolotsaina Clémence zay atao tsinitsinina amin'izao fotoana zao ary tsy anaiky lembena fa mijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'izay tajodio fa solombavam-baoaka ny tena fa fitera tany vrevoatra ary tsy maintsy miary mivoakana tamin'arivo izay ary ny tenako dia anaraka hatramin'ny farany an'ity ary na iny mpitolo na iny nakiatra dia ny tenanay dia olona mivoakana tamin'arivo miaro mivoakana tamin'arivo ary miaro amin'ny olom-boafity tahaka ny mpanolotsaina namana tahaka izao koa eto dia manao antso avy fa ny fahendreny atao amin'ny tribunal ny tsara ao anatin'izay olona nianatra na malala ny fahamarinany anareo dia hoy aho hoe fantatrareo sy tokony ataonareo fa zana resaka politika zavatra tahaka izao fa raha mbola mitoy zao hitatsika dia hitatsika fa dia miatso ny vahoaka malagasy rehefa zany amin'izao fotoana izao zay iaro ny tsirariny iaro ny ara-dalàntsika ary iaro ny démocratie-tsika ary iady amin'ny zavatra tena tsy mety eto amin'ity firenena ity zany amin'izao fotoana izao ino vidéo zany zay nalefatsika teo ny voalohany dia ny mpisolo vava ny Clémence moa zany mitantara rinany amin'ny hoe na ny firafitry ny fiantsona na ny convocation dia betsaka ny tsy manara-dalàna ao anatin'izay satria tokony ao zany lay objet na ny antony fiantsona sy ny hoe Clémence mahino toriana sa vavolombelona ao anatin'izao raharaha zao de mbola mitombo zany raha araka nambarany teo fa mbola iresaka mpano gazety izy rehefa aveo ny député Todso zay anisany iray amin'ireo solombavambaoka marobe ato amin'ny antokotiky Madagasikara zay nanasika ny antoerana ihany koa no nitondra ny fanazavana zay hitatsika teo fa
ny antso moa zany de ny amin'ny hoe fampisehoana trana no firaisankina zany amina trangan-javatra ohatr' zao satria io dia zary fanaon'ny fanjakana lay tena hoe famoretana am'izay sambyjoro maneho hevitra sy izay sambyjoro miteny zava-misy eto amin'ny firenena ohatran'izany efa niainan'ireo 12 mena-dana nao akanjo mena ny samborona tamin'ny 20 febroary 2024 tetsy Analakely ohatran'izany ihany koa zay efa natao tamin'ry Berija mialohan'izany rehetrarehetra zany ny faneho-kevitra tsotra tamin'ny tambajotra sosialy ohatran'izany ihany koa zay efa natao zany tamin'ny Ravonambina tamina faneho-kevitra mahakasika ny lanceur d'alerte ry Mahery Lantomanandafy moa ry Clémence indray tratran'izao possible zany ho an'ny rehetrarehetra zany faneho-kevitra zany dia ny any faritany ihany koa moa hoe ho an'izay manao commentaire tsotra fotsiny tahaka ny tany Fianaratsoa ny tany Mananjary de tonga de efa petahana mihitsy zany tsy mitsitsy le fanjakana tsy mahazaka demokrasia ary tsy mampiatra an'izany fahalalahana sy ny zo fototra izany fa tena ao anatiny akano sanatanteraka de mampiasa ny lalàna sy ny fitandrona amin'ny filaminana sy ny rafi-pitsarana ahafahana zany mamotra sy manageja an'le malagasy zay tokony mba hanao an'izay hoe fampiasana ny zony voafaritry ny lalam-pandrenana izany nefa de lasa mivaralila moa le izy efa nresantsika teo hoe ny régime dictatorial zany ao anatin'ny fanjakana jadona de zao no endrika zany rehetrarehetra izany rina fa amaky ny soratsoratra indray sika ka ny voasoratra anaty lalam-pandrenana dia tsy azo interpretena ary hoe ajaina tony anak'Andriamaso aiza va izay fanajana tony anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana izay efa misy soratra ao faneho-kevitra raha ny nambarany teknisianina izany tonga de alefatsika rehefa vonona ny faneho-kevitra Tetas vy Kai Clémence tsy miditra amin'ny kolikoly de tsy voandry zareo zay no faneho-kevitry Tetas manaraka indray Izaka Randria Mitantso salama daholo dia miarabanao ihany koa manaraka miaraba miara-manonja hoy Tsomino fiarabana daholo zany manaraka indray salama iaby lahy idona miga izany miaraba zany salama i Bruno Rabenandrasana salama daholo tompoko mankasitraka Bebiso Ranaivo Rakoto Abe Andrio Lahalio Suzanne Torpe no mitondra zany fiarabana izany dikan'izany dia manaraka tsara ny raharam-pirenena sika manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada i Tovrazaka miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo mombatsika rehetra ny tompo mariny zany ao anatin'izao herinandro masina zao i karenina fanomezatsoa kokoa zay aty Ambatondrazaka manaraka anareo mankasitraka dia miaraba ny karenina ihany koa i Carlina Karna miaraba tompoko fiarabana daholo zany rehetrarehetra any midika fa miaraka daholo isika mianakavy mamy izao tsy mafoy na mahasaraka anao izahay ry miara-manonja maminay miaraba ny rina faniry ireo teknisianina rehetra ny mpiondana ny miara-manonja tsy akanavaka maneran-tany finaritra jiaby voaray ny fiarabana midika ho famatorana tsika taony zany rehetray i Faxda Zozelito salama daholo namana indraindray tsy mety avadika MP3 le format ao amin'ny YouTube de sahiranya zahay manao redif tompoko avadia manakara resaka teknika be zany de hojereny zay ry Faxda i aingona valina rasolofo manana courage madame Clémence mivavaka ho anao tompoko miaraka aminao ny vahoaka zay ny manaraka i mamy fivaovao mbola omena 420 andro ve nefa efa tena diso tafahoatra ny zavatra mitranga raha nambara mamy fivaovao zany tokony ho jour-J zao izao de zao hoy no izy zay zany no faneho-keviny fa misy manisa andro foana zany i Katerina de nouveau ndray zany de hoe misaotra ny faniry ozy tena mahavelom-bolanay ny miaino anao mankasitraka miantefany amin'ny namana rafaniry zany ny mamijao verina indrem-pandeha sanatria ataon'ireo TGV reto ohatran'ny papier hygiénique ilay lalam-panorenana ka ariny any MVC rehefa tsy ilainy de loarany any indray ary ampiasainy rehefa hiarovany tenany sy ireo mafia pomba azy fomba fijeriny olom-pirenena izany satria de any amin'ny resaka lalam-panorenana indray le resaka
Rochelo hevitra manokana ny mandinika izao atao amin'ny mpanotsaina Clémence zao dia fandrangitana ny tim hitadiavana hevitra anapitehana trany ny Filoha Ravalomanana. Fomba fijery politika zany verina ndray tovo i Clémence dia tsy nanaiky lay omavety dia ny lefitra i eneny ka faneho-kevitra zany ary ao anatin'izay le hoe fahendrena fitadiavana ny tsombotsoa ny Besomaro. Randrena Arsoa Mikael kokoa miara-manonja dia miaraba ny Mikael. Mbola misy i Rota Rakotoarivelo salama de miarabanao ihany koa zany i Claudine Auguste manohana any Clémence misaotra miara-manonja mampita vaovao. Mbola misy Ery Amaly firaisan-kinantsika rehetra ho an'i Clémence tsy azo tapenam-bava ny vahoaka sy ny fahamarinana mankasitraka ny miara-manonja sy ianareo député miaraka amin'ny tolona rehetra eto Gasikara. Voaray daholo zany ary azo atoka fa voaray ny Clémence ihany koa izy moa mbola any amin'ny fitsarana any dia ampitainy izay afaka mampita. I Suzanne Torpa miverina indray-pandeha tena izay mihitsy tsy en voie de développement izany intsony mihitsy eka tsy zay neny no teneny izany fa ny seritra raisam-pirenena i Jean Baralaivon zany provocation ataon'ny vazabe sy Masina Ravatomangaozina nonganana ny radedaka mantsy ny fahitako an'io ka aleo atao ampilaminana fa ajabany anao herisetra ny mpanohatra zay ny faneho-kevitry Ralaivao i Jean Ba Wilcoff Rochelo ndray izao zavatra mianjady mpanotsaina Clémence zao izy de tena mampitombo ny fahafahambaraka tanteraka ny fitondrana izay nanohana ny ben'ny tanàna Antananarivo ary mety ampitroatra ny vahoaka raha fitsarana amin'ny tanila no amoaka didio. Io le hoe fahamarinana ny fahamarinana trany no tadiavina ao anatin'ny raharaha. I Catherine de Nouveau zany milaza izy hoe opposition intelligente ny atsika reo. Zay ny faneho-kevitra avy any aminareo mpanaraka ny fandarana izany faneho-kevitra reny dia samy mandray isika ny mamy atelomy ny mangidy aloavy izay ilay fahendrentsika malagasy. Efa akaikeo ny député Mamy Rabendrina zay voafita amin'ny alalany Tiako Madagasikara eo amin'ny distrika ny Ambohidratrimo questeur fahatelo izy eo anivony aty amin'ny Mirampirenena sady sanany andraikitra ny secrétaire général ny Tiako Madagasikara ihany koa. Namana fanirina Zafimanantany ianao niaraka amin'ny député Mamy Rabendrina Ndawary. Misaotra andrina tamin'ilay famakina ny sorasoratra teo satria ity moa ifandrombona antsika riny ty raha ty ary zay hoe ifandrombona antsika zay dia ahafahantsika tsara zany miresaka mizara ny vaovao rehetrarehetra zay mahakasika ny fiainan'ny firenena zany de misaotra ny amin'ny mifandrimbona ao anatin'izay. Miezaka ihany koa nefitsika zany mizara n'lay mahafandarantsika mahafandarana azy satria dia manao fandalina antsika mizara vaovao am'izay tokony ho fantatry ny rehetra zany dia zaraina tamintsika teo ny tontolon'ny jono ohatra no nyresahana teo fa raha iny resaka jono an-dranomasina iny betsaka mbola azo resahana momba n'iny ady hevitra iny de veritsika moa zany fa mbola hosotomontsika amin'ny fotoana zay mamety sy mahatsara azy zany resaka rehetrarehetra izany. Fa efa nambarany rina teo ny solombavam-boaka hiaraka amintsika dia ny député Mamy Rabendrina avy niazakazaka teny anosy teny ny député Mamy Rabendrina io moa zany adidy fanotronana daholo ny lafin-javatra ohatrohatran'izao de miaraka amintsika indray izy amin'izao fotoana izao zany hitondra ny fomba fahitany ny fijery ny fandalinana sy ny fizaram-bavao zay tokony ho fantatry ny rehetra de manasa atsika hanokila tsofina satria ny adevitra ifanaovana miaraka amin'ny député Mamy Rabendrina de ifantika amina fivoriana lehibe zay fatao isa-taona anoasin'ny taona zany baitaony hoditra io dia mahakasika indrindra ny hoe fivoriam-bako mondial sy ny FMI
tiako manko no manamarika antsika fa nisy olo-mamboaka ny Madagasikara Mahamira Bendrina de anisany mpanalitsika ny fivoriana iraisam-pirenena ary dia raha tsy diso ny fitadidiako dia intelo raha kely indrindra no nanasika fivoriana izy amin'ny parlementaire azy tany États-Unis zany dia tsara no mifampiresaka ny amin'ny hoe par expérience sy ny fahafantarany ny vaovao sy ny zava-misy eo am'izay tontolo ambony be zay mahakasika ny sehatra iraisam-pirenena zay dia iresadresaka momba an'izay isika sy ny hoe inona no tena andrasan'ny Madagasikara am'izany fivoriana zany sy ny omaly de nisy ny conseil des ministres ministre mikasika indrindra ny hoe de sy tondrotsika am'ilay plan national de redressement post cyclonique sy na réalisation ny PEM eo anatrehan'ny mpamatsy voly iraisam-pirenena sy le fond vert zay mahakasika indrindra ny fivovan'ny tontolo iainana be da be ny zavatra ho resahantsika rehefa aveo fa ny azadinoana ihany koa resahan'ny député Mahamira Bendrina satria anisan'ny vovonana ediny lohany izy mahakasika indrindra ny concertation nationale dia no tanterahana tamin'ny talata lasa teo ny dinika Savaranando mahakasika indrindra itya fikaonandoha pirenena ity zany dia andigny iresadresaka momba an'izay miaraka aminy isika ny amin'ny hoe atraiza zany ny fandaminany ny fionana voalohany dinika Savaranando iny sy ny hotoyany iny dinika ialoavan'ilay tena hoe fikaonandoha pirenena na concertation nationale zay tena andraisan'ny be sy ny maro andrara izay satria de efa maromaro reo vondrona politika zay mamaly ny antso sy ny fikambanana sy ny fiarahamon'ny pirenena de eto mivatana ny député Mahamira Bendrina zany hanazava izany rehetrarehetra izany amintsika eny ary fa dia miarabanao Andriamatoa Solomamboaka aloha tafaradalana indray amin'ity androany ity. Miaraba Fanira Zafy Manantany, miaraba Rina Rabe Mananjara, miaraba ny miara-miasa rehetra ato amin'ny radio télévision MPS sy radio Mada. Indrindrindra miaraba antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana miara-manonja miainga avy amin'ireo onjapeo reo. Na aiza misy antsika, misy ny any Perinasa any Atsa, any amin'ny Brao, misy ny any ambony fiara fitaterana, misy ambony fiara manokana, misy ny any atokantrano, misy ny eran'ny Madagasikara, eran'izao tontolo zao. Samy manaraka akaiky an'ity fandaharana ity. Androany Faniry iraba manokana ny vahoaka avy amin'ny commune Merimandroso, any amin'ny district Nambodratrimo tapany avaratra kely eo zay voaniona voaingany sika misy sary mihitsy mifanaraka tsika fa ifampita hafatra eto anio miaraba nareo any Merimandroso rehetra any ny Merimandroso anisan'ny commune lehibe raha any amin'ny district Nambodratrimo, misy fokotany 20 izy io tsara ho fantatra zany, tsy de lavitra izy eo amin'ny ndrenivohitra zany eo amin'ny 5 kilometatra ho varatry Ivato ao fa zany hoe toy ny faritra rehetra ny ambanivohitra moa rehefa mivoaka kely ny tanàna mahazatra ianao de tena efa faritra ambanivohitra tanteraka izy ary izy no ifandraisan'ny distrika anankiroa Avaradrano zany misy faritra mampifandray amin'ny distrika Avaradrano sy Ambodratrimo amin'io commune Merimandroso io koa dia miaraba nareo rehetra any amin'ny commune Merimandroso, miaraba manokana reo tafahoana tamin'ny fionana farany teo, Ramose Maurice, ry Ngiana Ivokely, ry Dadafara Edmond sy ny sisa ry Ngiafaly ny Mangarano sy ny sisa aloha tsy hanona betsaka tsony fa manjary tsy ho voatonoko eto daholo tsinona fa zany hoe fa mba mifanaraka moa tsika hoe mba hifanao kokoa manokana androany na izany naty zany ary miaraba ny vahoaka ny district Nambodratrimo rehetra koa tsy akanavaka commune 420 miaraba ny vahoaka malagasy rehetra. Ya de manao kopakopa-tanana kokoa zany tsika ho an'ny mpanaraka, ny mpitolona, ny
mpiatroka any amin'ny commune mairie Mandroso zany ao anatin'ny district n'Ambohidratrimo. Député Mamy Rabenrina mialohan'ny natongavana teto de avy niazakazaka teny Anosy teny ianao anisan'ny fanotrona nijery ny zava-misy mahakasika indrindra ny fampiakarana eo anivon'ny fitsarana ny ranabavy Clémence Arary Nirina de ararotina ihany aloha zany mba hahazoana zay réaction zay mba hahazoana zay fomba fahitanao ny raharaha ny zava-misy eny atoerana sy ny mety ho fizotrany zany. Maître Entsora Jeriarson zay ao anatin'ny kabinetra ny maître Olala moa zany mpiaro azy dia anisany manaraka akaiky mihitsy ary efa avy nresaka tamin'ny mpanogazety amin'ny hoe tsy ara-dalàna teo amin'ny lafin'ny fiantsoana sy le hoe inona le antony antsoina zany zany rehetrarehetra zany de ny lalàna daholo mamaritra an'izany fa tsy zavatra mandehandeha ho azy vao manomboka izy io inona ny zavatra azo ambara député Mamy Rabenrina. Raha nandalo maraina teny ny lampan'ny fitsarana teny Anosy tokoa zahay teo nijery ny zava-misy niara-niatrika ny zava-misy teny ary mifanotrona tamin'ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Arary Nirina dia vahoaka marobe no tonga eny manotrona azy. Vahoaka marobe satria nahoana satria miavaka lay zava-misy eny androany satria raha sosialy raha-mbahoaka mahakasika amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mahakasika ny tanànan'Antananarivo manokana zay no voaresaka eny araky ny voalazanao de nampametra-panontaniana satria raha hitantsika nge maly ariva sy nandritry ny alina tontolo no paritaka aingana be naparitaka mihitsy moa zany ilay fiantsoana azy tampoka teny fa nanaitra ny saina de hoe tsy mbola tena nahino oatra zany marina fa tsy zatra loatra raha-pitsarana fa nay zany ara nanaitra ihany le hoe antsoina ho eny amin'ny Brown gendarmerie rehefa tonga de fantatra avy hatrany fa eonao tonga de hiakatra makany amin'ny fitsarana zay raha tsy diso fa niry le atao hoe déferment fa tsy diso fa matetika rehefa antsona makany amin'ny Brown gendarmerie alohanao any amin'ny mpanao famitorana de anaovana famitorana aloha vita ny famitorana voasoratra araky ny dingana arahana sy ny lalàna mifehany zany de misy ny fe-potoana izay ao anelanelany ao ahafahana na de aka fotoana fotsiny ara eny anivon'ny tribunaly andefasana an'le izy fa somary nampametra-panontaniana hoe tonga de fantatra miloha hoe ohatrany hoe andalo fotsiny zany teny amin'ny Brown gendarmerie de aveo tonga de mivantana eny amin'ny tribunaly ary tena efa eny tokoa ny raharaha am'izao fotoana zao za moa maika hamonjy ny fotoanantsika taty tsy afaka nijanona niandry teny fa namana sasa mbola eny am'izao ora itenenantsika zao ny zava-misy eny zany de zay mbola mipetraka fanontaniana hoe tsy mazava ny dingan'le fiantsoana tsy mazava ny endriky le fiantsoana sy ny tanjona ao anatin'le izy ary mampiaya satria raha vao ny zavatra indrindra mahakasika an'io dingana fiantsoana sy any amin'ny fitsarana io no manao endrika salam'izao de ahiahina fa misy tosika politika any ambadika any zay haneho fahasahiranana hiteraka fahasahiranana eo amin'ny fiatrehana n'io raha-pitsarana io ka samy mbola miandritsika efa enitsika teo moa ny filazan'ny mpisolo vava aleo izy no hanohy ny fandalinana sy ny fanadiadiana sy ny fisoloana vavan'ireo olona ireo fa isika vahoaka kosa zay voakasika rehetrarehetra ny vahoaka rehetra moa indrindra ny eto Antananarivo ny tena voakasika zay nahitantsika reny zavatra nitranga andro vitsivitsy farany reny samy anaraka akaiky ary efa samy miomana ny vahoaka ao fa raha ohatra ka ho tery vahimanta sala am'izao le izy de efa milaza ny mpanotronao fa tena tsy rariny ary tsy azo ekena izany fomba fiasa zany. Ny antony fitoriana sy hoe iza no mpitory zay koa zany tena zava-dehibe zay andraisantsika am'ty raharaha Clémence Arary Nirina ity ary nametraka an'izay fantaniana zay ny mpisolo vavany zay efa teny antoerana moa zany manao ny asa fiarovana any Clémence zay ny mahakasika an'iny fa rehefa misy vaovao dia arotsatsika eto ihany izy mba atonga atsika zany hahafantatra tsara ny fizotra ny
vaovao rehetra amina lafin-javatra zay mafapana tahaka izao fa araka ny namaraka tamintsika teo de resaka indrindra mahakasika n'lay fionana lehibe zay ho tanterahana zany any Washington zany any États-Unis d'Amérique isika io dia nambarany teo anivon'ny filakevitry ny ministra moa zany ny amin'ny fisiny zay fionana zay ny fionana dia fatao isatony izy io zay miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena zany de mandritra izay no hiresana zay mety hoe araka ny nambarany conseil des ministres zany nantaritra ny filakevitry ministra zay hoe programme anasa-panjakana izay zany ka mba hazotsika aloha zany le tena hoe inona le zava-misy inona le zavatra mitranga satria tsy voasambany teo anatrehan'ny tantarany misy an'le fionana fatao isan-taona la ihany Washington io zay miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena reo moa zany le bailleur traditionnel mifamatitra Madagasikara fa akoatran'ireo efa misy mahazatra le hoe BEU zay an'ny vondrona européenne zany misy ihany koa le amin'ny firenena arabo de ny BADA zany misy ny an'ny firenena afrikana de any BAD renretra reny de miara-miasa a Madagasikara koa zany raha tontolo ny banky no resahantsika sy ireo tahirim-bola zany fa betsaka izy any ambadika any ny ligue arabe koa manana an'lay banky lehibe sy lay vondrona lehibe zany ahafahany manampy reo tany zay mila fanampiana zany ny eto ny fanjakana any zany de hoe hiresaka mahakasika indrindra ny plan national de redressement sy ny drafitra fanandratana Madagasikara na ny plan émergence Madagasikara zany altsy am'lay fanambarana zay taritry ny filakevitry ministra izy ny tena mazavazava kokoa fa ato izy zany de hoe miresaka etroatran'zao ovakiko amintsika aloha ty fanomboan'ny filakevitry ministra ty zany satria zay no mamatotra ny antondihan'ny fitondram-panjakana malagasy zany zao ny resahana eo de hoe akoatra ny fandraisana anjara ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny gouverneur amin'ny banky foibe amin'ny fivoriana isa-taona mazava tsara zay resahantsika zay tanterahana any Washington miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI sy ny banky iraisam-pirenena banque mondiale io ny filoam-pirenena de iona amin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena sy ny tale jenerale ny tahirim-bola iraisam-pirenena président ny banque mondiale zany sy ny DG-ny FMI mandritra zany fionana ambony zany no ho tanterahina ny fampahafantarana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra ny drafim-panarenana nationaly plan national de redressement taoariny ny fandalovan'ireo rivodoza teto amin'ny firenena sy ny fanatanterahana ny PEM zany de toy izay koa io drafim-panarenana nasionaly io de tafiditra amin'ny fanatanterahana ny PEM anisany tetikasa lahara-pahamehana voasolotra ao anatin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa lehibe tahaka ny lalana amin'ny retoerana nandalovany rivodoza lahara-pahamehana ihany koa ny fanarenana ny fambolena ko ho fanatanterahana ny PEM dia tsy maintsy ampitomboana ny velaran-tany ambolena vary arenina ihany koa reo tanimbary sy tanimboly simba ka isy ny fampitaovana sy fanomezana masom-boly reo tatsa isy ihany koa ny fanohanana ireo biby ajantsika eo am'izay aloha ajantsika eo am'izay andeha lavidavitra kokoa ako mba azotsika azy de izao no tena mazavazava kokoa am'lay hoe fanazavany lay antondia zany resahany ato en marge ici de la réunion du printemps organisée à Washington, le président de la République tiendra ses rencontres de haut niveau avec le président de la Banque mondiale et la directrice générale du FMI. La délégation malagasse présentera aux institutions de Bretton Woods les grandes lignes du plan national de redressement post-cyclonique et la réalisation du plan émergence Madagascar. Plan national de redressement et la réalisation du plan émergence Madagascar. Andeha am'izay zany tsika
amin'ny adevitra. Ity adevitra voalohany ity député Mamy Rabendrina de nahavariana sy nahagagantsika ihany aloha zany. Plan national de redressement no resahana teto. Fa tamin'ny volana febroary, tamin'ny filan-kevitry ministra, tamin'ny volana febroary lasa teo zany hoe andray 2 volana, tsy io izy fa ray. Tsy io izy fa ny anankiray namana teknisiana dia naka fanapahan-kevitra amin'ny filan-kevitry ministra ny hanao ny plan national de reconstruction tao aoriana amin'ny fandalovany ray cyclone teto Madagasikara. Misy fanambarana amin'ny resaka amin'izay mihitsy ny conseil des ministres hoe plan national de reconstruction. Ity zany plan national de redressement. De eo amin'izay kilalao teny ny fitondram-panjakana zay no iavian'ny adevitsika ny hoe inona le tian'ny fanjakana tena resana ao anatin'izay. Ity plan national de redressement ity de hoe drafim-panarenana nasionaly. Efa hita ve le izy faly? Drafim-panarenana nasionaly. Fa rehefa resahan'le izy amin'ny teny frantsay de hoe plan national de reconstruction. Ny voambolana samy hafa be fa misy dikany seviny zany hoe redressement sy reconstruction. Hanarina, hanorina. Zay le izy. Hanangana, zay ihany koa mbola mety ao anatin'izay. Fa ato amin'ny teny gasy nefa le izy de hoe drafim-panarenana nasionaly. Le ray fa ty le ray. Eo aorinan'io. Drafim-panarenana nasionaly. Iny le conseil des ministres tamin'ny omaly iny. Fa ity zany tena tiantsika andokavany ty anankiray ity le hoe plan national de reconstruction. De tao anatin'izay ny misy hoe anao évaluation détaillée tsika amin'ny dégâts, anao relogement tsika, anamboatra tanimbary tsika, ahoana ny ijerevana an'ireo tany simba sy ny sisa rehetrarehetra eo mitovy amin'izao zavatra atao ihany fa plan national de reconstruction no atao. De tao anatin'izay de naka fanapahan-kevitra ilay fanjakana ny amin'ny hoe état de sinistre national tsika de misy vola zay an'ny banque mondiale atao 50 millions de dollars fa ny 35 millions de dollars amin'io de ho ampiasaitsika ho fanarenana zany. Misy vola 35 millions de dollars ho ampiasaitsika ho fanarenana taorinana zay rivodoza zay. De zaraina tosika fameno varitsinjo sy ny sisa sy ny sisa ny any amin'ny faritra rehetra zay nalovany cyclone zany ary hanao fanamboarantsika am'ireo infrastructure rehetrarehetra zany mitovy amin'ny nambaran'le conseil des ministres. De inona zany mahasamy hafa n'le plan national de reconstruction sy plan national de redressement. Miova au plan national de redressement le izy satria hoentina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sady angataham-bola miaraka amin'le réalisation lay plan émergence Madagasikara. Le plan national de reconstruction de efa nyresahana tato anatin'ilay tany repoblika Madagasikara fa mbola tsy hitantsika mazavatra amin'izao hoe inona marina moa zany no ataon'le fanjakana ao anatin'izany. Ary le avinavim-bava le fanjakana tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2014 tsy mila mpamatsy vola kanefa tsy afabela amin'izao fotoan'izao tsy maintsy ndeha angataka any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale de hirahiraina mihitsy ny aminy hoe eo na ny président ny Banque mondiale sy ny directrice ny FMI efa ny eona tamin'ny directrice ny FMI eny ny fitondram-panjakana tamin'ny fionana tany États-Unis tamin'ny session ny firenena mikambana fa hatraiza le izy napoka le communication fa inona suitiny de zao ndray apoka le communication président Banque mondiale sy ny directrice ny FMI de zay no mahatonga atsika hoe iaraka ny député Mamy Rabendrina tsika satria mpamonjy fivorina izy ary mahafantatra ny ambaindainy ny zavatra ngeza be hiatrehana amina fivorina tahaka izao de veritsika fa mba azotsika tsara manakatra n'le hoe inona ny zava-misy eo amintsena eo misehatra iraisam-pirenena tahaka izao de aleotsika hiresaka amin'ny député Mamy Rabendrina taridalana zay taridresaka zay nataoko zay député Mamy Rabendrina fa ianao mo anisan'ny mahafantatra tsara ny fivorina iraisam-pirenena tahaka itony. Anomboatsika ny resaka mahakasika an'izy ty ngamba de anazava amin'ny ankapobeny hoe ahoana sy ahoana ny rafitra sy ny fomba fiasa am'ireo fivorina zay lazainareo de inona izy ireo
fa nefa fantatra aloha de zao a atreto zany tsika de mbola miara-miasa akaiky ary tsy afa-miala am'ireo mpamatsy vola mahazatra hoy fomba fiteny ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena dia ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireo na de ireo ara nefa nilokalokany zao fitondram-panjakana ankehitriny zao no hoe tsy ara-iasa am'ireo tsony a satria raha ny fomba fijerin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de tsy androso mihitsy Madagasikara na raha oviana na raha oviana raha vao mbola miara-miasa am'ireo kanefa de hitatsika fa tsy afa-miala am'ireo tsika za tsy miteny hoe tsy afa-miala am'dikany ratsy fa mbola resy lahatra zany ireo mpitondro ireo telo taona teoriana nandraisan'ny fanjakana fa mbola ireo no mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka sa anisany mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka sahazany Madagasikara ka raha iresaka ny réunion de printemps sika zay moa ny anaran'le fivoriana zay andeha atoato a raha tsy diso amin'ny 25 ny volana avrily ho avy zao izy io no mandeha ka hatramin'ny 24 ny volana avrily réunion de printemps na fivoriana isaky ny lohataona zao moa no lohataona any amin'ny ilabolina tany avaratra any États-Unis ohatra dia isaky ny fiandohan'ny lohataona salam'izao a no mandeha io atao hoe réunion de printemps io fa isaky ny volana oktobra kosa de misy le atao hoe assemblée annuelle zany hoe fivoriam-be isa-taona ka ireo a de banque mondiale sy ny FMI no mikarakara sy manatanteraka an'ireo fivoriana ireo zany hoe raha fehezitsika de zao fivoriana efa natao hisy isa-taona io ireo le ataontsika hoe amin'ny fomba mahazatra hoe fivoriana ara-potoana angambany raha zay no fomba fiteny mahazatra antsika fivoriana ara-potoana isa-taona de ataontsika hoe lay isaky ny lohataona salam'izao le réunion de printemps no fivoriana ara-potoana voalohany am'ireo mpamatsy volana ankiroa reo de ilay amin'ny volana oktobra no fivoriana ara-potoana faharoa isa-taona amin'ny ankapobeny a ny ilay fivoriana réunion de printemps isaky ny volana avrily dia any Washington foana no atao fa ilay fivoriana isaky ny volana oktobra na ilay réunion assemblée annuelle ho isika teo de isaky ny volana oktobra no atao dia io a any Washington koa fa isaky ny telo taona mandeha kely mivoaka any Washington mandeha any amina tany miara-miasa sy mpikambana amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena any no tanterahana ny fivoriana ka hatramin'ny sinindreo rafitra ireo de fa zay ny fomba fiasa hatramin'izay ka hatramin'izao fa ireo zany a de fivoriana iantsona ny fahefana mpanatanteraka mikirakira ny lafiny ara-bola ao amin'ny gouvernementan'ireo firenena izay miara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany hoe matoa anao miara-miasa aminy matoa anao mpikambana ao anatin'ireo tambajotra ireo de na ianao zany a mpampiasa vola ao na ianao a mpindram-bola ao amin'ny ankapobeny ka isika malagasy ny firenena malagasy Madagasikara hatreto araky ny voalazako teo de mbola tsy afaka niala tamin'ny fiaraha-miasa sy ny fiombonana antoka tamin'ny banque mondiale banque iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary hatrany dia mamonjy sy vo antso anatrika an'io fivoriana indromy an-taona isa-taona io averiko ilay réunion de printemps sy ny assemblée annuelle dia ny fahefana mpanatanteraka matetika tarihiny ministry ny fitantanam-bola sy ny gouverneur amin'ny banque centrale isaky ireo firenena mikambana ao anatin'io no mamonjy an'io fivoriana io dia misy fivoriana atao hoe anakiroa zany mandeha hoe lanelanina arabe anankiray moa le toerana ato amin'ny ilany ato a ny Brown-ny banque iraisam-pirenena iry ampitan'ny arabe iry ny Brown-ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia matetika ray am'ireo toeran'ireo no natanterahana an'ilay fivoriana de araky ny voalazako teo misy
ny fivorian'ny ministry ny fitantanam-bola isaky ny firenena tsirairay de misy ilay atao hoe conseil des gouverneurs na filan-kevitry ny gouvernora-ny banque foibe isaky reo firenenareo ireo rafitra anankiroa reo zany a no mitarika ny délégation officiale mandritra n'ilay fivoriana ara-potoana izay atrehina ireo fa miaraka am'ireo fivorianindreo ariam-pitan'ny arabe matetika de misy fivoriana anankiray izay iombonany solotenany parlementa avy am'ireo firenena rehetra zay mikambana ao anatin'ny banque mondiale sy ny FMI ireo zany hoe fivoriana roa samihafa izy ireo fa fotoana anankiray no anatanterahana azy dia raha mivory ny mpanatanteraka atsy amin'ny ilany atsy de ariam-pitan'ny arabe mivory ireo parlementaire amin'ny fiteny mahazatra antsika hoe ireo mpanao lalàna izay ao anatin'ilay vondrona iraisam-pirenena misy ny parlementaire mikambana ao amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary tam'zany tambajotra ny parlementaire ho an'ny banque mondiale sy ny FMI zany no araky ny voalaza ny faniry teo a efa nandraisana ianjara nandritry ny telo taona farafakely na efa taona tam'ireny fivoriana reny ny lana n'ilay fivorian'ny parlementaire dia ny ametrahana fomba fiasa ametrahana taridalana ho amin'ny fanaovan-dalàna isaky ny firenena tsirairay avy mba ahafahandreo parlementaire ireo mitana ilay tena andraikiny amin'ny maha-parlementaire azy izay manara-maso ny asan'ny fahefana-panatanteraka na ny gouvernementa isaky ny firenena tsirairay avy izany hoe ilay fivorian'ny parlementaire ary zany dia sady manao tombanezaky ny efa tany aloha no mijeriny politika na mipaikady vaovao tokony iarahandreo firenena mitovy tombotsoa mitovy sata amin'ny fiarahana amin'ny banque mondiale sy ny FMI iarahany mijery ny politika vaovao ia sy mipaikady hoentina miatrika ny fampiasana ny vola omen'ny banque mondiale sy ny FMI ny firenena tsirairay avy izany hoe raha makany ny parlementaire malagasy dia miara-miombona am'ireo parlementaire avy amina firenena efa anjatony ao anatin'io fivoriana io miara-mijery ny teo aloha fomba fiasa teo aloha manao tombanezaka hoy a fa miara-mijery ko hoe ahoana ny fomba mpanarana ny toetrandro ny fanaraha-maso ireo fampiasana ny vola zay omen'ny banque mondiale sy ny FMI ny gouvernementa tsirairay avy ireo tsy miona loatra ireo mpivory karazana mpivory anankiroa reo fa raha miona raha de eo amin'ny trottoir eo amin'ny arabe rehefa samy miandry ny fiarandehanana fa mandritry ny fivoriana de tena fivoriana samy manany azy ireo fa zany hoe samy miaona amin'ny tompony andraikitry ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena mandritry ny fivoriana ka araka ny voalazako teo hoe ilay réunion de printemps sy ny assemblée annuelle de mpikambana amin'ny gouvernementa sy ny gouverneur amin'ny banque centrale no mitarika ny délégation fa ato anatiny ty itatitry ny filan-kevitry ministra omaly ty fa ny razafy manantany de mahititsika hoe hoaniko kay ny filoham-pirenena de mametra-panontaniana hoe hanatrika an'le fivoriana ve satria raha tsy diso a mety ho diso fa ny fijeriko hatramin'ny afantarako an'io fivoriana io dia averiko fa mpikambana amin'ny gouvernementa ministra ny fitantanam-bola no mitarika ny délégation fa hoaniko ny filoham-pirenena de iao zany a rehefa tena mamakytsika de mahita hoe ay aorin'lay fiaonana aorin'lay fivoriana ara-potoana no iaona amin'ny filoha amin'ny banque mondiale sy ny FMI ny filoham-pirenena zany hoe ataontsika mazava tsara fa tsy ao anatin'ilay réunion de printemps fa aorina en marge zay le tenyny vakiny faniry razafy manantany teo zany hoe rehefa diniatsika zany le izy de zay ny fomba fiasa hitan'ny gouvernementa malagasy fa mety mandeha ilay fivoriana iny satria amin'iny any Washington daholo mason'izao tontolo zao any Washington daholo ny tompona andraikitra eran'izao tontolo zao miara-miasa amin'ny banque mondiale sy ny FMI na amin'ny endrikinina na fikambanana io na vondrona isan-karazany io any daholo mandritra ireo fivoriana ireo de amin'iny zany a no hitan'ny fitondram-panjakana malagasy
fa azo ararotana ionana mazava ho azy moa fa tsy maintsy efa naka fotoana manokana am'ireo filohan'ny banque mondiale sy ny tale général ny FMI reo ny fanjakana malagasy raha iona aminy ao arina io fivoriana io de etotsika de mahita hoe ao anatin'ilay tatitra fa amin'io kay zany no anararotany fitondram-panjakana hitondrana an'ireo le drafitra nazavainy faniry teo fanarenana fanorenana fananganana sy ny sisa fa mampametra-panontaniana faniry razafy manatany de hoe amin'io no ametrahana an'ilay drafitra manaraka ilay plan émergence Madagasikara voaingantsika ny resaka teto faniry razafy manatany aitsy o ara-diso fa masoko aloha mbola tsy nahita le plan le PEM de ohatrany hoe niantsona olona manokana le izy tamin'ny alalana appel d'offre ahafahana manoratra ny rijateny ao anatin'izany plan émergence zany ohatra mbola tsisy toany izy hatramin'izao fa hoe efa atolotra le réalisation zany efa mety vita soratra ve fa mahagaga nge tamin'ny volana janoary tamin'ny taona 2024 samy matadiditsika fa ny io manarina mpanantena ny fitondram-panjakana malagasy fa aseho amin'ny fomba ofisialy io plan émergence Madagasikara io aseho amin'ny fomba ofisialy efo eritaona sy tapany aty eo arina mbola tsy naseho amin'ny fomba ofisialy le izy fa mahenotsika zao hoe misy fifampiresahana ho atao amin'ny mpamatsy vola zay efa nikasaina ialana amin'ny fiaraha-miasa aminy dia ny fototra iangana io plan émergence Madagasikara de tsy mbola mivoaka amin'ny fomba ofisialy io de mipetraka ny fanontaniana faniry razafy manatany hoe ahoana marina le fomba fiasa tsy gagitsika raha ohatra ka tsy misy tonga any am'izay tanjona ikendrena azy ny fifampirarahana atao tsy misy tonga araky ny filan'ny firenena azy ny ezaka atao fa very anjavony fa na dia ilay drafitra veritsika fa iny no nantenaina hoendrika isehoan'ilay politique générale de l'État na ilay politika mpanjakana amin'ny akapobeny izay tanterahiny gouvernemanta eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny gouvernemanta de miverina indray le resaka lehiben'ny gouvernemanta eto sy ny gouvernemanta ray manontolo zay efa nyresahantsika faniry fa mbola voapirofo indray mandeha fa tsy araka ny tokony ho izy ny fandehan'ny raharaha fanira zafy manatany oaveritsika ho alefa kely le soratra tamin'ny volana febroary teo député membre Benrina eto manko mahavarena antsika ny amin'ny hoe inona marina le drafitra zay resahantsika hoentina an'io le plan national de reconstruction ve sa le plan national de redressement raha ihany ve reo sa samy hafa ity manko le izy hoe mikasika ny fandalovan'ny rivodoza eminaty de ny fitondram-panjakana de mitondra ny vakairezana sy takona kely izy maneho firaisankina am'ireo faritra sy ponina rehetra lasa draboina vokatry ny fandalovany rivodoza eminaty tany amin'ny faritra maromaro teto Madagasikara efa andalana ny fanangonana ny atotam-baovao mitatitra amin'ny antsipriany reo karazana takaitra sy fahavoazana ary fahasimbana maro samihafa navelany reny andro ratsy ifanesy ireny tamin'ny febroary izy ty conseil des ministres zany 23 février de zao nresany isy ny plan national de reconstruction na drafitra national fanarenana izay iarahan'ireo tompona ndraiky mpanjaka ny isanambaratongany na mametraka ary miainga amin'ny filana na besoin io isaky ny sehatra isaky ny faritra izany izany fitondram-panjakana ny any atanterahana io drafitra fanarenana lehibe io ahafahan'ny firenena miarina taoriny ireo fahasimbana sy fahavoazana maro teny anivon'ireo faritra maro de ity ho aly izy le nyresahantsika teo zany hoe drafitra nasionaly fanarenana zay ny ambarany le fanambarana tamin'ny volana febroary io fa ato izy de zao no nyresahany am'le izy ato anatin'le tatitry le filakevitry ministre de ny aminy hoe am'le fiona zany mandritra izany fiaonana ambony izany no tanterahana ny fampahafantarana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra ny drafim-panarenana nasionaly io mihitsy zany tsy azotsika mitovy foana kely izy fa misy mivaly drafitra sy tso-drafitra ty tsy haitsika misy ty plan national de reconstruction
Drafitra nasionaly fanarenana. Ity indray plan national de redressement, draft-panarenana nasionaly. Tsy haitsika mihitsy ahoana raha inona ny tena tian'le fanjakana resahana am'ty. Taoriana fandalovany rivodoza teto amin'ny firenena ireo. Sy ny fanatanterahana ny PEM de eo le fantanena apetraka député membre be indrina hoe fefa vitany ve le PEM. Raha vitany le PEM zany de mba présente eo le izy hoe ity marina lay plan émergence Madagasikara. Fa raha ny fombafomba aloha zany de fiaonana fatao isan-taona io mba ahafantaran'ireo mpikambana ao anatin'izay Banque mondiale sy ny FMI ireo sy ireo banky roa lehibe ireo ny amin'ny fomba fiasany sy ny fomba fijeriny manoloana ny fiaonana amin'ireo firenena zany zay anisan'ny mpikambana ao anatin'izany. De eo le fantaniana ataontsika kilalao teny le izy nefa zava-dehibe. Satria angatabolitsika dia avadika plan national de redressement le izy sy ny PM de fampiankina hono reo. Isika fa nanana le 35 millions de dollars voasoratra atao anatin'ny conseil des ministres hoe ho ahetsikitsika io ary état de sinistre national tsika. De zao zany tsika rehefa iaona am'le fiaonana zay nresahana teo amin'ny herinandro dia hangatabolitsika ao anatin'le plan national de redressement. De vola inona ny angatatsika de zao ny resahana Iona Kristalina Georgieva zay directrice ny FMI ny filoham-pirenena. De Iona président Banque mondiale tam septembre 2021 de efa niona tam Kristalina Georgieva ny filoham-pirenena tam'izay le hoe nahazo volontsika 232 millions de dollars zay avy amin'ny FMI. Zay natao hieritrehana ao aoriana n'lay Covid-19 ho fanarenana io le post-Covid. De inona ny ao anatin'izay ny infrastructure, ny resaka angovo azavozina, ny resaka rano fisotro madio de resaka tsy fanjariana ara-tsakafo. De ity zany io moa zany mbola adevitra hoe de nakaiza le vola de ahoana ny nampiasaina azy le 332 millions de dollars zay nomeny ny FMI. Le fiaonana zay nresahana tam'izay ty mo le fanjakana ty de dedaka mihitsiny hoe tsy mbola misy filoham-pirenena tena niraisy ny tale général ny FMI tato amin'ny braony afa-tsy ty fanjakana ty, ary tsy mbola nisy vola betsaka azo na en DTS le izy satria 234 DTS no azo na 332 millions de dollars raha sy ty fanjakana ty. De ity ndray zany mbola manatena azo vola le fanjakana aoriana le post cyclonique. Teo post Covid, ty ndray post cyclonique. Zany hoe tsy afa mandeha misy le fanjakana raha tsy angatabola ale am'le sehatra raisam-pirenena. Tsarotsika tsara nefa ny vava nataon'le filoham-pirenena tam'izany candidat de hoe raha mbola miankin-doha am'ireo ro tsika tsy ho tafavoaka na 2030 na 40 na 50 hatramin'ny 2060. Nefa na ny fanarenana akay ny rivodoza ny pody fahampitehan'ny tanànanao momba ny rivodoza ary malagasy de ndeha angatabola any aloha le fanjakana fa napetra ny l'état de sinistre national, napetra n'lay plan de na plan national de reconstruction fa ay le vola ampiasaina sy anodinana an'ireo mbola hoentana eo anatrehany mpamatsy vola hoe zao ny drafitra ny anay. Aza donona tamin'ny volana marsa 2021 isika de nanana an'ireo engagement napetraka ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alala ministry ny vola teo anatrehan'ny FMI hoe reto daholo no engagenay. Zay enge ny tsy maintsy apetraka manao ny mission d'évaluation ny FMI mpamatsy vola mandeha ny lettre d'intention samihafa fa zao misy engagement firenena malagasy anisan'izany fividianana volamena banque centrale io. Anisan'izany resaka jiramasin sisa ahoana ny fomba ahafahantsika mahazo an'le FEC fonds élargi de crédit, ahoana ny fomba ahafahana mahazo an'le décaissement zay amin'ny alalan'io FEC io de miangazay le firenena malagasy. Zany tsy maintsy mbola ametrahana fanontaniana zany fa tsy zavatra mandehandeha azy. Ka raha angataka sika momba n'ilay hoe post cyclonique le hoe fanarenana n'lay firenena taoriana fandalovan'ny rivodoza de apetraka zareo fantaniana hoe de ahoana koa zany fomba nampiasainareo an'lay vola 332 millions de dollars ka aoriana ny Covid-19 na post Covid. Itsika ty zany tsisy ninina azo tsika atao raha tsy misy ny vola zay omeny vola ny raisam-pirenena kanefa avonavombava
nataon'le fitondram-panjakana fa hoe tsy mila ny famatsim-bola iraisam-pirenena isika zany rehetrarehetra zany a no everitsika zany fa mba tsara hitondrana fanazavana ihany depute Mambrapendrina anatin'le izy ny amin'ny hoe fivoriana fanao isan-taona io ary fivoriana tsy mahagaga io fa ho an'le fitondram-panjakana moa izy satria mieritreritra foana am'le sanana le vahoaka zany mieritreritra foana hoe tsy ataka-javatra satria efa voaporitra le vahoaka malagasy hatramin'ny intellectuel mangina tanteraka mihitsy eto Madagasikara de zava-dehibe zany hoe mihaona amin'ny président banque mondiale zany filompinena zava-dehibe zany mihaona amin'ny DGNFMI inona tsy efa natao teto tsara manamarika depute Mambrapendrina efa nahazo an'izany point d'achèvement zany tsika rangaha tamin'ny fitondrana teo aloha ary efa bon élève ny FMI sy banque mondiale Madagasikara tamin'ny fitondrana teo aloha resantsika an'izany fitondrana président Marc Ravalomanana ary efa natokisantsika efa voafafa nitrosantsika ary nisy ny fivoriany club des amis de Madagasikara matoa tonga am'izany de anisan'ny atokisana fa zao tratran'le coup d'état 2009 tsika de miverina 0 mihitsy ny toe-carré Madagasikara am'izao fotoana zao de zao le fanjakana izy tsy navitandray fa tsy maintsy angataka de hitondra drafitra anankiroa be zao eo anivon'le fivorianan'le CRTS-pirenena de eo am'ireo olona zay ny calendrier azadinoana tsy maintsy hitondra fanazavana le fitondram-panjakana ny amina ampiasaina an'le vola ahoana fake ahoana lay fanomezana vola 332 millions post covid inona nampiasainareo azy ahoana caisse de l'état anareo reto ny engagement anareo vitanareo ara-dalàna ve nanatanteraka an'ireo tohatra mbola misy volamena mivoaka tohatra ny tsy milamina le jirama ahoana ny plan de redressement annuaire mady io a zany rehetrarehetra zany ngia antanina daholo zany de mitondra fanazavana ianao hoe fa tsy araka le resahana le anaovana communication hoe tena milay be le fanjakana de izy niona am'izao de rehefa mandeha de tonga de mirarakopan'izao amin'ny lafiny ara-diplomatika sy ny négociation ambony be misy non-dit maro be fa itsika de miezaka miresaka am'izany député Mambrapendrina aloha niderantsika amina loha hevitra fa raha mbola misy zay verina fa anamafisana am'izay fanazavana samy hafa ny antsika teo zay ny miandritsika izay ny tena marina satria le fivoriana nge mbola sy naromboka ezaka nanazavitsika hoe zay zany no endriky le fivoriana zay ny antsipriany tsara ho fantatra takona ao ambadiky lay fanambarana ofisialy mba afahantsika miomana hoe inona zany no andrasantsika amin'io fivoriana io araka mivoalaza teo fivoriana efa fanao io ary mandritra ny fivoriana io ao anatin'ny fivoriana io tsy tena misy fijerena hoe toedra raha manokana amina firenena anankiray fa iombonana araka ny teniko teo hoe conseil des gouverneurs en banque centrale la mandeha ao fivorian'ny comité de développement économique eran'izao tontolo zao mandeha ao fivorian'ny comité monétaire et financier international zany mandeha ao anatiny fa itsika mpikambana zany hoe mandritra lay fivoriana ilay tena fivoriana zany de zavatra iombonana mbe eran'izao tontolo zao fa andraisantsika anjara kosa amin'ny mampikambana sy amin'ny mampiara-miasa amin'ny banque mondiale atsika na inona sata misy atsika de mpiara-miombona antoka amin'ny banque iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenentsika fatatsika aloha tsy mbola resantsika zao faniry fatatsika hoe takininona am'izao fotoana zao ny endriky zany fifandraisana amin'ny reo mpamatsy vola izay efa saika hotsim-pahan'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao reo kanefa de tena hita hoe mbola ifikirany mafy indray a fa fanontaniana anankiray faharoa apetraka alohan'ny iandrasantsika lay fivoriana sy lay fiaonana ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fivoriana raha tsy nisy zany ny covid sy ny cyclone de inona ny dossier saika napetraka teo inona no tetikasa na inona no ataoko hoe fedimbarotra saika nentina teo anatrehan'ireo mpiara-miombona antoka ireo satria telo taona zay ohatry ny zavatra mahazatra foana ilay PEM izay tokony efa tany ampiandohan'ny mandat tany amin'ny taona 2024 zany no efa tokony nentina tany mandraky tiny andro mbola tsy mivoaka ampiasaina fotsiny any akatakonana rehetrarehetra any anatsarana ny soratra ny rédaction sy ny sisa de miandritsika fanira miandritsika fa amin'ny herinandro anke tsika de efa mahazo vaovao mikasika an'io zavatra le fivoriana koa am'ty indray mitoraka ty atao hybride zany hoe tena na iena arak'izay azo natao ny olona manatrika ny fivoriana any atoerana fa
ny akamaroan'ny mpivory mahazatra dia manaraka amin'ilay atao hoe virtuel foana de afaka manaraka mivantana zany tsika hoe takinina sy takinina fandehany ihany anaporofotsika sy jerentsika hoe ahoana miohatra amin'ny fanazavana ny tsika teo fa amin'ny herinandro tsika de efa manakolazayna mikasika an'io mazava tsara zay fa madika atsika amina pejy hafa zay satria efa mandroso de mandroso mitona nambaraka teo teny ampiandohana deputé Mambrabendrina fa anisan'ireo vovonana iadindohany ianao zay nomena andraikitra zany eo anivon'ireo vondron'ireo fikambanana antoko politika firaisamonim-pirenena maromaro ao anatin'izay hoe fanomanana fiatrehana ny fikaonandoha pirenena izay zany na ny concertation nationaly dia tamin'ny talata teo nisy ny dinika savaranonando zava-dehibe ny ahafantaran'ny vahoaka zay hoe inona tokoa moa zany ny dinika savaranonando mialohan'le tena fionan-dehibe ao anatin'izay fikaonandoha nasionaly zay no tanterahana temin'ny faritra Andraro no nanatanterahana an'izay sy hoe ahoana zany sy roviana zany no andeha satria zay ny tena fantaniny rehetra mametraka fantaniny de roviana ny dinika no andeha de ahoana sy ahoana ny fanomanana zany izasiza nanarika zany dia mifototra amina loha hevitra tahaka ninavy ny ao anatiny zany dinika zany deputé Mambrabendrina resaka efa natsiditsika teto efa mbolana vitsivitsy moa zay le hoe fikaonandoha pirenena concertation nationale amin'ny fiteny frantsay raha miresaky tsika hoe fikaonandoha pirenena dia tsy zava-baovao loatra amin'ny sofintsika zany sy amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa efa mahazatra amin'ny vanim-potoana sasany ary na any amin'ny firenena hafa eran'izao tontolo zao ary de fomba fiasa ny fakana ny hevitry ny besiny maro amin'izay endrika hita fa mapety izany ho amin'ny fitantanana ny firenena samy manana ny fomba filazany azy fotsiny misy manao hoe dialogue fifampiresahana misy manao hoe concertation na dikatsika hoe fikaonandoha misy amin'ny teny malagasy misy manao hoe dinika nasionaly sy ny sisa fa hoy aho hoe lojika miainga avy any amin'ilay foto-kevitra demokratika fitantanana ny firenena no ny aingan'ilay hoe fikaonandoha pirenena mba hanatsarana zavatra sy mba hijerena ny fomba sahaza hitantanana firenena anankiray ka raha mivoaka foana zay resaka zay tatoato hoe fikaonandoha pirenena dia averiko anteriko fa niainga tamin'ny tombanezaka izay natao tato anatin'ny taona vitsivitsy farany volana maromaro farany ny fizotry ny raharaha-pirenena eto Madagasikara ary tany atenatenan'ny taona 2021 tany hoany no nanomboka nisy ny voy hoe ilaina ny fikaonandoha pirenena anatsarana ny fizotry ny fiainam-pirenena eto Madagasikara anatsarana satria maninona satria manomboka mahita ny rehetra na ny olon-tsotra na ny mpanao politika na ny eto atoerana na ny any velany manomboka mahita ny rehetra fa misy betsaka ny lesoka betsaka ny tokony ahitsy tsy te asika be amin'le voambolana fa zay ny zava-misy betsaka ny tokony ahitsy amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena mba hitsinjovana ny hoavy ary mba tsy hiverenan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsony izay rehefa tena nydinihana faniry dia mampiseho fitsingila ilana na tsy fahamarina toerana eo amin'ny politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mety misy tsy manaiky an'izany fa zay ny zava-misy fa io samy manana ny fomba fandinihany azy io samy manana ny maso mijery azy io ary samy manana ny tanjony rehefa manao tombanezaka sahala am'izay ka rehefa natao zay tombanezaka zay de ny akamaroany de milaza hoe ilay fifidianana mihitsy ilay fomba fifehezana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy izay raha manaiky fa fototry ny demokrasia no mila atao matotra tsara atao matotra kokoa mba maritoerana zay fitondram-panjakana misy sy hisy eto Madagasikara zany hoe ty resaky ty de tsy misy resaka hoe fanenjehana mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao na hoe resaka hoe avy aty amin'ny mpanohitra fotsiny
fa natao hitsinjovana ny hoavy ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena ray manontolo. Ity mandandray mandeha ity fempotoana fiasana ndray mandeha ity efa ho tapitra. Ataontsika hoe efa ranoraraka izay tsy nety teo aloha kanefa na izany aza misy ranoraraka azo rofina ihany ahafahana manitsy ny dia. De zay ny tanjontsika de averiko ihany fa ny famakafakana ny fandiniana ny tombanezaka zay natao hatramin'izay de mamoaka fa ao anaty amin'ny alalan'ilay fifehezana ny fifidianana any no fototry ny olana mampisy ilay tsy fahamarina toerana eto Madagasikara. Satria nahoana de fantatsika fa inona ny zavatra nisy teto amin'ny fifidianana. Ohatra fantatsika tsara fa mbola taloha be any vanim-potoana ny fifidianana mbola tsy mipetraka akory ny filatsahako fidiana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany de efa nisy andihana kandida ho amin'ny hoavy efa azo lazaina hoe efa fampelezan-kevitra mivantana eny ataontsika hoe pré-campagne zay no ilazantsika azy efa nandeha. Tsy nisy lahalana nahafahana mifehy azy fa de samy nanao tena hoe nanao zay tiany natao. Ohatra fotsiny zany sy ny sisa fa mandingana lavitra be ny aminy hoe efa niasa 2 taona ilay fitondram-panjakana vao mivoaka ny tsy ambaratelo ny osoka voaka tsy kelikely nandritra ny fifidianana. De samy miaina an'le izy fotsiny mizaka ny vokany le firenena, mizaka ny vokany ilay fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia samy mitabataba tsy misy lalàna ahafahana mifehy an'le izy. Ohatra fotsiny koa fifidianana filoham-pirenena foana moa matetika ny saika mahamay fa na amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na amin'ny fifidianana communaly. Ohatra fotsiny hoe mbola misy ampolony vitsivitsy ange ny commune eto Madagasikara tsy nahavita fifidianana communaly satria nanapa-kevitra ny fitsaram-pifidianana, fitsarana maefa amin'ny raharaham-pifidianana communaly ny amin'ny hoe tokony averina ny fifidianana amin'ireny commune ireny mandraky tiany androany na ny fitondram-panjakana na ny vao miera zay lazaina fa mahaleo tena misahana ny fifidianana tsy misy mieritreritra ny amerina n'izany fifidianana zany. De tsy misy azo atao satria tsy misy lalàna mifehany zany hoe rehefa tsy tanterahana moa zany lay didim-pitsarana fifidianana de iza ny voasazy, iza ny tompona andraikitra. Mazava ho azy fa izay manana fahefanana tanteraka azy kanefa tsy mana tanteraka ireo ny tompona andraikitra kanefa jerem-potsiny satria efa ho tapitra le mandany mpitantana amin'izao fotoana eny anivon'ny commune fa ireo commune mbola tokony averin'ireo ny fifidianana mandraky tiany androany raisina ho sazy voasazy tsy fidiny ireo commune ndreo satria tsy manana mpitondra, tsy manana n'ilay endrika demokratika amin'ny fitantanana andreo commune ndreo fa PDS na délégation manokana no mitantana andreo izay fatatsika tsara fa olom-botendry zany. Misy fotoana voafetra tokony anatanterahana zany fifidianana zany fa hoy aho hoe tsy misy lay lalàna, tsy ampy ny lalàna ahafahana manery ny fitondram-panjakana sy ny vao miera-pikirakira fifidianana anatanteraka an'le fifidianana. Ohatra fotsiny zany iresaka itsika ny amin'ny fivondrom-paritra itsinjaram-pahefana eto Madagasikara ny lalam-panorenana amin'izao fotoana zao de nametraka fa anisany zany ny commune, ny faritra, ny faritany. Fa mandraky tiany androany hoy ateo hoe ny commune mbola maro ny tsy manana ny olom-bofidiny fa ny faritra izany no hitsahan'ny fitondram-panjakana atapon-doha mihitsy lalàna izay mametra fa tokony olom-bofidiny no mitantana an'izany novaina hatramin'ny anarany aza zay tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna hafa rehetra. De jerena fotsiny satria tsy misy lalàna matanjaka ahafahana miady no an'ny fanatanterahana izany fifidianana izany mba hanana nyreny faritra ireny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ilay fahefana demokratika izay voalaza ny lalàna velona ao amin'le izy. De amin'izao fotoana izao tsy vitany hoe novaina lasa gouverneur mpitantana ny faritra fa mandidy omana zay moa ny filaza azy amin'ny fiteny amin'ny ankapobeny zany hoe
tsy misy ilay fahefana mpanao lalàna sy mpanapa-kevitra zay voalaza ny lalàna velona misy any am'ireny faritra ireny mpanolotsain'ny faritra tsy misy ilay olom-boafidy zay lehibeany fahefanam-panatanteraka any am'ireny faritra ireny a fa nisoloana an'ilay gouverneur de samy manao zay tiany ataoany fotsiny a am'ireo faritra rehetra eran'ny Madagasikara tsy misy tsy ampy ny lalàna ahafahana manenjika sy manaraka sy manitsy an'ireny zavatra ireny de tsy gagitsika raha tsy mandeha am'loniny ilay fianam-pirenena santiona nyreo faniry fa miara-mahita tsika fa reny rehetrarehetra reny mitambatra de mahatonga an'izao zava-misy eto amin'ny firenena tsy mandeha am'loniny zao de samy nahita ny mpamakafaka ara-politika ny mpiatsehatra ara-politika ny fiarahamon'ny pirenena rehetra fa mila avaozona ireo lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana tsy resaka hoe code électoral fotsiny a hatram'izay ny atao hoe code électoral de saika zay lalàna mifehy ny fanaovana candidature filatsahako fidiana mifehy ny ampahany amin'ny ino ty izy ny fanaovana fampelezan-kevitra mifehy ny fanatanterahana ny fifidianana mandritra ny androm-pifidianana vitsivitsy ireo fa manomboka eto zany ny itadiavana vahaolana amin'ny alalan'io concertation nationale na fikaonan-dom-pirenena io de ny ay anitsinana zany rehetrarehetra izany lesoka rehetrarehetra eo amin'ny lafin'ny fifidianana zany nyresahana teto foana ary voaresahako teo ilay voamiera mahaleo tena lazaina fa mahaleo tena misahana ny fifidianana fa rehefa jerena ny lalàna rehefa jerena ny pratika rehefa jerena ny ndraiky efa ny ainatsika tato anatin'ny taona vitsivitsy farany a de tsy miseho lay fahaleovan-tenan'io voamiera io fa mirona makany amin'ny firehan'ny mpitondra fanjakana amperinasa ireo ny fiavian'ireo mpikambana ao anatin'io voamiera io tsy midika akory zany nefa fa firesahana ny fanjakana perina mpitondra fanjakana perinasa fotsiny no atao amin'ny fikasana anovanan' zay andinin-dalàna zay mifehan'io zavatra io zay fa hitsinjovana ny ho avy satria na iza hitondra fanjakana aoriana dia lasa azo tombon-dahiny manokana avy amin'io lalàna misy am'izao fotoana zao io a amin'ny alalan'zay andininy voalaza ao anatiny ao zany hoe na iza hoy zahay de izany fanira zafa-manantanina tonga ny antso tetsy teroa raha tsaroantsika de tany amin'ny volana oktobra moa ny antso nataon'ny filoha nasionalin'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tena efa tonga ny fotoana satria tam'izany fotoana zany efa akaiky ny fotoana hanavaozana ireo mpikambana ao amin'ny seny fatatsika tsara inona ny tranga aleo averina eto ny tantara vetivety fotsiny mba tsy hanadinono ny sasany inona no ny tranga tamin'ny fanendrenany ireny mpikambana any anatin'ny seny ireny nanao zay farany azo natao ny tompon'ny fahefanam-panatanteraka eto Madagasikara mba hametraka zay olona tiany apetraka tamin'ireny solotena isan-karazany reny solotena ny androm-panjakana efa tsy asiana resaka satria solotena filohan'ny repoblika izy mazava be zany solotena filohan'ny repoblika izy filohan'ny repoblika ny nanindry azy tao ahoana no inonao fa tsy ankina amin'ny filohan'ny repoblika fanapahan-kevitra ho raisina solotena ny androm-panjakana isan-karazany mpanao lalàna ny androm-panjakana mpanao lalàna mazava be fa ny lojika misy ary ny zava-misy iainana am'izao fotoana zao dia manana ny maro anisa hatrany any am'ireny androm-panjakana ireny sy ny sisa fa ny zava-nisy hitatsika de ny solotena ny olafitra mpanao gazety ohatra na be resaka be teto satria efa nahavitany fisafidianana zay ho solotenany izy ireo izy a fa satria tsy nety tamin'ny tondra fanjakana de natao zay nanovana sy ny sisa tsy valapatra be am'izay tsony ah fa natsidiko kely fotsiny zay tsy ahazay mba hanazavana hoe tena ilay fanavaozana lalàna rehetra mifehy ny fifidianana amin'ny ambangovangony rehetra mihitsy de izay faniry no ny fampiresahana ny fampidiniana teo am'ireo tompona andraikitra sy mpiatsehatra ara-politika isan-karazany zay ny fampiantso ny fampiresaka rehefa tafahoana tetsy teroa de nahatonga ny fitsanganan'ny vondron'ireo mpanao politika
sy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mitovy fomba fijery ny amin'io hoe tokony hanavaozana lalàna amin'ny feno fividianana eto Madagasikara io. De rehefa natao ny fandiniana sy ny fivorinana nandritra ny volana vitsivitsy ny amin'ny hoe ahoana nanatratrarana an'izany ny fotoana mandeha kanefa tokony ho tratra aloha amin'ny fidirana ny vanim-potoana na ilay ataontsika hoe cycle électoral manaraka io fanavaozana io de hoe novoriana aloha ireo lohandoham-pisorona mpitarika antoko politika mpitarika fiarahamonim-pirenena vondrona fiarahamonim-pirenena isan-karazany vondrona mpanao antoko politika isan-karazany avy amin'ny syndicat avy amin'ny solotenan'olon-tsotra mpitarika aloha no novoriana afako maly 20 aprily taona 2024 novoriana aloha ireo ny fampizarana ilay tsirikevitra hoe izahay zay tafahoana ny aloha reto de manana zao eritreritry zao zaraina aminareo ahoana ny hevitrareo ahoana ny fomba fijerinareo azy fa izahay mahita hoe tsy mety le izy raha tsy ombona ny ankolafy rehetra eto amin'ny firenena ny fanatanterahana azy fa rehefa natao io fivoriana io fa niry afako maly dia ny fanaraka ny rehetra nanontaniana mihitsy hoe iza za mihitsy nametraka amin'ny fanontaniana hoe izara amintsika tafahoana eto no milaza fa tsy tokony hiroso amin'izany dingana manaraka makany amin'ny fikonan-doham-pirenena amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fividianana zany tsika fa tsy nisy nanangatanana zany hoe niarana anaiky ny rehetrarehetra zay mivory tao fa ilaina io dingana io mba ahafahana manavao ary ilaina aingana ilaina mialoha ny dirana amin'ilay vanim-potoam-pividianana manaraka ho isika tao de miroso maka amin'izay zany zao ny fanomanana nisy ny fanarahanmpivory tao zay araky ny dinika tao moa de tsy tokony ho ela ny fanomanana ny zavatra io fa mazava ho azy ny tanjona de ny ahafahana mampiatra zay fehi-kevitra zay fehi-kevitra tafavoaka amin'io fikonan-doham-pirenena io mba tena hiatra eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy averiko fanontaniana napetraka mpanao gazety taminay ty afako maly hoe raha mpanohitra ve ty resaka fikonan-doham-pirenena ty de averiko anteriko eto atao rentany rendanitra fa tsy mipanohitra irery ihany ary tsy atoko politika reherery ihany no mikasa sy manana tsirikevitra ny antanteraka an'io fikonan-doham-pirenena io fa natao ho an'ny rehetra io natao ho an'ny mpitondra fanjakana io fitondram-panjakana nge ohatra averimberina foana le hoe filoha-pirenena mihitsy no nilaza fa omena fahafahana ifidy ireo malagasy mila ravinahitra ny velany fa ny fanatanterahana an'izany ange mila fanavaozana lalàna e mila fanovana lalàna e mila fanavaozana lisy-pifidianana mila fanavaozana fari-pifidianana zay lalàna mamaritra an'izany de izany no ararototsika hoe rehefa isy ihany ny fanavaozana de avaozona ny lalàna rehetra zay mety fa tsy hoe zay metimety amin'ny fitondram-panjakana ihany de averinay fa tsy ny mpanohitra ihany ho no ao anatin'io fa ny rehetra na mpitondra fanjakana na mpanohana fanjakana na mpanohitra na fiarahamonim-pirenena na fikambanana izay miasa ao anatin'ny sehatra politika sy ny fiainam-pirenena na ny olo-tsotra manakola zainy nisy olo tena avy amin'ireo malagasy mila ravinahitra any velany nanatrika an'io fivoriana io zany ilazako hoe raha ny teny foana hatramin'izay hoe lafy valon'ny nosy lafy valon'ny firenena no miara-mivory de afaka miteny hoe ny malagasy ray manontolo isa-tsokajiny ny voasolo tena tao anatin'ilay fanomanana ary ho voasolo tena ao anatin'ilay fikonan-doham-pirenena faniritra zava-manatany mazava tsara zay ary everiko fa manala reo fanontaniana zay anentoantsika rehetra sy mety ho zavatra mbola manjavozavo kely zany ka mila ho savasavaina ao anatin'ity hoe fikonan-doham-pirenena zay everitsika fa hitondrana vahaolana ho an'ny firenena malagasy ity
fa mikasika ny fanazavantsika teo no anaovako tsetsatsetsatsyaritra ihany amin'ny hoe tsy vita ny adevitra zany amin'ilay hoe plan national de redressement sy ny hoe plan émergence Madagasikara ny adevitra any ivelany amin'ity dinika iraisam-pirenena ity fa dia mbola hitalao ny fahazona ny vola ao anatin'ilay fond vert pour le climat Madagasikara satria amin'ny fond vert io zany de hoe misy vola natokan'ireo firenena vaventy zany zay tena mandoto ny rivotra iainana de 100 milliards de dollars ho an'ny Afrika no ao anatin'izay vola no manin'izay fa ho an'ny Madagasikara de miandrandra ny azona 100 tapitrisa dollars na 100 millions de dollars i Madagasikara de zay moa le hoe le fofombola lay mitsikaraka vola tsero mihitsy le fanjakana satria iaraha mahita iaraha miaina fa tena tsy tafavoaka le fitondram-panjakana ary difitra tanteraka kotsa mihitsiny ao anatin'le hoe tsy faiza mitantana tsy faiza mitondra sy le olana eo amin'ilay lafin-javatra maro ka reny de mbola misy fepetra maro samihafa fa zay moa de ho anisan'ilay hoe hoketrehan'ilay mpitondra fanjakana hivoaka ny ivelany ny azona zany famatsim-bola ao anatin'ilay fond vert pour le climat zay za ka 100 tapitrisa dollars no ketrehan'ny fanjakana zany ny mampime ao anatin'ilay adevitra de hoe ny tanjon'ny Madagasikara moa zany de hoe ny anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena kanefa tsarotsika tsara ny teny fitondram-panjakana fa na 2000 na 2000 iaraka amin'ny mpamatsy vola tsika de tsy ho tafavoaka de ho averintsika aloha ity tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoanandro zany ity mahakasika zay zay nresahantsika zany alohan'ny tena maranantsika azao adevitra izao namana teknisiana amreo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika raha mbola mifanapina avy any amreo firenen'ireo no antenatsika ampandrosonany Madagasikara de za milaza anareo fa na afaka na am 2030 na am 2050 na am 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara zay izy nefa de manao fanambarana fiadinan'ny repoblika zao fa de hoe ny tanjon'ny Madagasikara am'izao fiaonana an-tampony lehibe any Washington amin'ny herinandro io de hoe anamafisana amin'ny fiara-miasa an'ireo mpamatsy vola iraisam am'ireo de tsy vola angatahana amin'ny mpamatsy vola hoe mba vola zay fa tena sahirana mafy zay de zany zava-misy ka tsy hitantsika mola izy satria hoe nahazo tontsika amin'ny climat des affaires ny corruption sy ny sisa de hitantsika eo daholo zany rehetrarehetra zany satria natao laza masaka zany fa eny Anosy ity de ny sary zay miara-metana ny rehetra de mahafinaritra mijery an'le sary satria eny an-toerana eny am'izao fotoana izao eny Anosy eny ny birao politika ny antokotiko Madagasikara ny solombavam-bahoaka ny RMDM ny HVM dia zao hitantsika amin'ny sary zao Andriamatoa Julien Ndemora reo Andriamatoa Jean Pierre zay nivon'ny antokotiko Madagasikara tena mifanometanana manohana de mankahery any Clémence zany ary ho any rehetra zany hoe fijoroana sy mifiraisakina de tena zava-dehibe mihitsy anatin'izao hoe zavatra zay lalovana sy iainan'ny firenena mbarana manao fanambarana zany ny solombavam-boaka tiako Madagasikara zany eny Anosy eny mahakasika indrindra ity raharaha Clémence ity dia ho alefatsika zay fa eo ampiandrasana an'izay moa zany toromarika avy any namana teknisiana zay mbola mandamina manao ny fandaminana ao ambadika eo zany dia hitondrantsika foana ny amin'ny hoe ny zavatra zay hijorotsika sy resahantsika zany eto anivon'ity fandaran'ity de tena ny ametraka indrindra ny amin'ny hoe mahazava-dehibe ny fasahina mahazava-dehibe ihany koa ny fahafahantsika zany mitrandraka sy mikaroka ny vaovao rehetra zany ka afaka zaraina amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra sy ny tontolo rehetrarehetra zay iainantsika zany am'izao fotoana izao dia ny firaisankina zay aseho an'ireo olom-pirenena fikambanana toko politika ary olon-tsotra zany zay miaraka ao an-damosiny Clémence de efa zava-dehibe fanombohan'ny endriky ny firaisankina andeha lavidavitra kokoa zany ny amin'ny hoe ahoana
ny fanoizana ny tolona fandao ary hoenotsika ao anatina minitra vitsy ny fanambarana ataon'ny solombamoaka tiako Madagasikara mahakasika indrindra ny Rara Clémence Ranirina. Raha antsika mahita zao zany dia midika fa ity fitsaranty eto natao fitaovana politika anapenababa ny demokrasia eto tasy Madagasikara. Zany hoe zany demokrasia zany dia midika zavatra be bebe ao ny fafahana teny, fafahana manuhevitra, fafahana midina manao fitakiana eny an-dalambe nefa dia amin'ny zavatra tsy tokony izy ny mipetrahana ilay fitsarana ohatra zao ka efa zany dia miteny raha izao zavatra zao no mitohy dia tsisy stabilité mandrakizay eto amin'ity tany sy fanjakantia satria ny olona zany dia tereny tsy takiny zony tsy teny zony fa dia tsy maintsy tapena amin'ny foana ka dia miteny hoe raha izao no mitohy dia tsy laminy tia fa misy resaka instabilité foana eto amin'ny tany tia ary ny mahateraka amin'izany dia zao anaovana harcèlement politique foana ny ato amin'ny mpanohatra na efa ny zavatra marina aza ny tenenina dia misy foana ny harcèlement zany hoe tsy fahazakana demokrasia zany zao zavatra zao ary tsy fahazakana tsikera ataon'ny mpanohatra. Ny colonel Rambo na Rambo Salama Emilien no nitondra izay faneho-kevitra zay tamintsika zany mahakasika indrindra ity adevitra zay arahantsika akaiky ity dia ny Rara Clémence zany manara-maso akaiky koa isika ny amin'ny fivoriana sy ny hoe fizotra ny Rara ny Madagasikara amin'ity fiaonan-dehibe zay atao hanao taona ity satria dia miezaka sy mitady irika misy le fanjakana ho aseho eo anatrehan'ny vahoaka sy ny fireneny iray manontolo fa tena miasa manao zavatra ary tena hoe misy fahombiazana ny zavatra ataony manoloana indrindra anzay raram-pirenena izay de miezaka tsika ho isika mitondra an'ireny fanadihadiana sy ny vaovao samihafa ireny mba tsy ho topotra amin'io tena isika eto mihitsy no mitondra an'izany adevitra hoe tsy ho topotra amin'io zany de zay ny antony mahatonga atsika mitondra zay fa amarana azy tsika de angatatsika zay hoe famaranana avy any amin'ny député Mamy Rabendrina izay satria moa zany mbola maromaro ihany koa ny adidy amanandraikitra zay hosahan'ny député Mamy Rabendrina ny eny amin'ny distrika sahany ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena ho an'ny eo anivon'ny antoko ny Rara iatsoroana ihany koa amin'ity concertation nationale ity ny fanotronana ny namana mpiara-mitolona akoatra ny ray-pianakaviana ihany koa satria mba hiatrika amin'ny fety mipasika ihany koa député Mamy Rabendrina de mavesabesatra kanefa tsy maintsy hifandao ampifaliana amin'ny mpijery sy mpiaino isika zay indrindra satria efa mandeha de mandeha ny fotoana fiainam-pirenena koa mandroso de mandroso ihany ary tsy sasatra tsika mitady zay mahasoa fa na izany na tsy zany ara ny fiainana amin'ny ankapobeny koa tsy maintsy atrehana hiditra amin'ny vanim-potoana mipasika tsika mirary fahalavorariana sy fitoniana ary indrindra ataoko hoe aim-panahy sahazana zao herinandro masina zao ho atsika kristianina ho an'ny finoana hafa koa fantatra fa ho an'ny silamo ohatra miatrika ny ramadany mirary ny atanterahana zany araka ny tokony ho izy ihany koa dia manantena eona tsy ho ela ary mino sika fa niezaka rehetra ataotsika dia tsy verimaina fa ahafahantsika mahita mangirana ndray androany ary tsy ho ela ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka malagasy indrindra zay ny tantsika fa dia makasitraka nanaraka ny fandaharana anantena eona tsy ho ela ho ia ary mametraka atsika samotahin'Andriamanitra misaotra tompoko veloma tompoko de makasitraka ny député Mamy Rabendrina atsika tamin'izay fivahinianany teto izay efa
tompotramo izy tompony fotoana anatin'ny fandarana raha teo maromaro ny zavatra nambarany tamintsika teo zay de anjarantsika no mandray araky ny tandrefy ihany ko satria renrehetra reny de ao anatin'ny fanokafatsaina ao anatin'ny fiatanam-po ihany ko ary ao anatin'ny fandiniana lalina ny fandraisana andraikitra ho an'ny ty firenentsika ity efa nresaka pasika ny député Mamirabe indrindra teo de laka misy masina androany ho fiatrehana an'izay hoe fetin'ny pasika izay zany amin'ny alatsinainy ny pasika dia tsy misy ny fandarantsika aloha zany tonga dia hoetikoeto zay satria de hiatrika izany alatsinainy pasika zany ny rehetra zany moa de anisan'izany isika tonivo ny miara-manonja fa ny talata isika no miverina eto zany fa amaraparanantsika azy tsika moa manana mpanakanto raha teo hoe de manana an'izay talenta ny men'Andriamanitra azy izay dia ity prélude amina fiokira mahafinaritra klasika tendreny namana rina rabe mananjara ity ny clé hitondrandrina azy dia si bémol mineur zany zay extrait ana hira zay ataony Jean Sébastien Bach izy ty tena ao anatin'izay hoe latsaka misy mipasika zay de eno tsara izy ty fa tena mahafinaritra ny fomba tendreny rina azy organa anaovany azy fa de tena mandona tsara ny anaty fo ary zay le izy hoe samy mba manao ny ezaka rehetrarehetra sy zay mampiseho ny talentanrehetra zay de mba hararotintsika zany dédicace spécial avaty amintsika satria ho an'ny raha-pitso ihany ko rina dia hiatrika ny fiomanana an'izay fety mipasika sy mifandaminana samihafa satria izy ihany ko de manana andraikitra lehibe eo natrehan'ny fiangonana de mety tsy ho tafaradalana amintsika izy zany fa de manao kopakopatanana ho amin'ny talata de zay no afatra avy any am'rina ihany ko zany ny anaovana fety finaritra ho antsika rehetra de ny tena koa mbola manome fotoana ho antsika rehetra ho an'ny rapitso indray makasitraka tompo lasy tompo vavy